Afialina lehibe indray ravana malala no ara-palatsika rehetrarehetra androany anatin'ny fandalana misy andraty indray isika dia ity makany amin'ny fandalana vavaka fiambinana rehefa tahaka an'izao isaky ny zoma hariva sabata masina tahaka an'izao dia faly miarahaba-tsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fiadanany Tompo ho amintsika tsirairay avy indray anatin'ity sabata ity manonona an'izany fitsarana izany mihitsy mba tena mipetraka anatin'ny fontsika tsirairay avy sy ny fiainantsika tena hitsahatra tokoa antsika eo amin'Andriamanitra indray andro any. Hiditra eo amin'ny fanatrihan'Andriamanitra tsika ry havana fotoanany mihitsy izao ary misy andro tsara indrindra foana iakofantsika eo anatrihan'Andriamanitra dia ity andro ity ry havana tsy manadino an'Andriamanitra mihitsy izy ity. Nalalatra antsika Andriamanitra mba tsy hanadino an'ity andro ity fa izy koa tsy manadino an'izy ity ry havana malala. Hiditra eo amin'ny fanatrihan'Andriamanitra tsika dia raha ny loatra raha amin'ny fiankofana indray no idirantsika eo androany. Ho avy ihany ny fotoana izay mety izay hitondrantsika mbavaka ny olana sy ny ady rapitso, aretina sy ny zava-manahirana sy ny zava-tsarotra rehetra satria dia tena iraha malala sy irahana manaiky fa sady ny asa fantatsika navesatra entana tamin'ny nenemaniny. Ny antsoro antsika avokoa ny adidy sy andraikitra sy ny zavatra rehetra izay tsy maintsy natao dia tena ny ainana izany tsika. Fa androany aloha ry havana malala antsika hiditra eo amin'ny fanatrihan'Andriamanitra amin'ny fisaonana sy ny fiterana indray satria miendrika anazy loatra indray izany. Anatin'ny zavatra izay natrehanao tamin'ny nenemana iny tapitra indray ny nenemana. Halleloia. Tsy any am-ponjany ny faranao, tsy any amin'ny hôpitaliny ny faranao raha andro fafito androany ny farany ny nenemana iny ry havana. Tsy any amin'ny violon ny faranao. Betsaka ny zavatra mety nitranga tamin'izay neman'izay fa arovan'Andriamanitra tsika rehetrarehetra dia eto an-tongotry ny Tompo ny efarantsika rehefa tonga indray ny sabata amen. Miefara eto an-tongotry ny Tompo, miefara eto amin'ny fanatrihan'Andriamanitra indray. Halleloia. Ary tsisy zavatra tsara tahaka an'izany. Sady miefara amin'ny fanatrihan'Andriamanitra no manomboka amin'ny fanatrihan'Andriamanitra ny herinandro. Dia tetenanao sady aminao hoe ho aminao anie izany fanatrihan'Andriamanitra izany. Antsika hivavaka amin'izao fotoana izao hivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra. Halleloia. Any amin'ny toerana rehetra izay misy antsika any amin'izao fotoana izao dia antsika hideran'Andriamanitra ry havana malala. Izy tamin'ny nenemana iny mpanompon'Andriamanitra maty ny ndao sy ny fahafatesana. Dia rehefa nahita azy hoe Jesosy saotra anao fa izaho mbola velona. Halleloia.
mbola manomana sabata mbola eo atongotra ao mbola ivavaka indray ahako Jehovahandriamanitra tapitra ny ain'iny olona iny tsy fantatra hoe toriteny firy ny vitany nandritry ny fiainany tsy fantatra hoe nampahery olona firy izy nandritry ny fiainany tsy fantatra ry havana malala fa ny zavatra fantatra dia zao za mbola eto mbola velonaina amen ekena fa mety efa zokiny ihany zany olo izany mety efa lehibebe ihany fa ry havana malala tsy mametra ny fahafatesana na tanora na antitra na zaza rehefa tonga io dia tonga fa ny zava-dehibe dia isika velonaina androany atao fa hitan'Andriamanitra tombony foana ny fahavelomanao ary raha tonga eto ianao androany dia tombony lehibe ho anao zany ahitan'Andriamanitra tombony satria isandratany voninahiny sady tombony anao ihany koa satria ahafahanao mahita ny voninahiny otranao izay Jehovahandriamanitra ny amin'ny fitiavanao sy ny fahatsaranao rehetra tena nasehoanao anao izany tamin'ny neneman'iny Jehovahandriamanitra tenanay foana ny hoe miezaka maneho ny faharatsiany foana ny devoly miezaka maneho foana ny devoly fa ratsy ny fiainanay amin'ny alalan'ny zavatra maro samihafa izay mety mitranga eo amin'ny fiainanay Jesosy dia miezaka foana ny devoly manampina ny masonay tsy ahita fa tsara ianao fa isaoranay ianao androany fa ny fahatongavanay eto dia manam-pirofo sahady fa manana Andriamanitra tsara sady mpanao tsara izay ary tsy angina fa tsy maintsy hidiranao izay Jesosy tsara loatra ianao Andriamanitra mety eza indray sanatra eto amin'ity fotoana androany ity fa natokanay ho anao izao fotoana izao Jesosy hoe natokanay ho anao izao fotoana izao haleloia natokanay hidirananao ity nisandrata ity Jesosy eo aoka ianao hisandratra satria ianao no antony izao fotoana izao amen centré aminao izao fotoana izao centré aminao ity sabata ity da tombokay amin'ny fiderahana Jesosy satria mendrika anao loatra zany amen tsy tahaka izao izay raha tsy teo ianao raha tsy teo ny tananao mahery raha tsy teo ny sandrinao nitsotra teo amin'ny fiainanay tsy afaka halazaina ho mpandresy izay androany Jesosy malalo isoranay anao zany tombonandry fahavelomana izay mbola nomenao fahasalamana ny hery sy ny tanjaka nomenao nafahany niatrika herinandro Jehovahandriamanitra isoranay anao daholo izany rehetra izany fahafiaminao nisy taminay teto narary ny sitranonao nisy taminay teto nandeha voyage lavitra be no tahinao ny diany nisy taminay teto Andriamanitra mety nandalo olana fa tsy navelanao ho tratra n'ity sabata ity akory nisy taminay teto nandray fitahihana avy aminao Jesosy isoranay anao avokoa reny rehetra reny hoentinay ato tongotra ao hanandratana eny anaranao masina izany zavatra rehetra izany Jehova zava-dehibe avokoa no nataonao teo amin'ny fiainanay ary tsy misy kely na dia iray aza misaotra Jesosy malala haleloia Risale o violão ressuscitou Famara Maria Alvacara Fuera Estamos en la vida Nazaré Favuararizo E Fifalirani Azito e Achari Salva Jesus e Maria Misuri que África Sakuri Vaisa Revero Nirvana Vitura Sabletia Famu Ambara Pata Lasha Fazer Sundara amen Jesosy izany tokoa inge Andriamanitra tsika ravana rehefa arakaraky ny
Anoezantsika voninahitra an'Andriamanitra hoy ny teny dia mba omeny voninahitra koa tsika. Arakaraka ny hiderahantsika azy, amen. Dia misy zavatra mitombo any anatintsika any. Misy finoana mitombo any. Misy solika mitombo any. Halleluja. Satria arakaraka ny tenenanao fa lehibe Andriamanitra ny mampitombo ny finoanao. Raha tsy teny an'izany mihitsy tsika eo amin'ny fiainantsika nefa kristianina tsika fa tsy teny mihitsy hoe tsara ianao Andriamanitra, lehibe ianao Andriamanitra, dia tsy tombo mihitsy ny finoantsika. Satria ny zavatra rehetrarehetra mitranga eto amin'ity zao tontolo izao ity dia mamono an'izany finoantsika izany. Ry havana malala, androany toa vitanao foana, farafahakeliny ianao, indray mandeha isan-kerinandro, farafahakeliny tsika isaky ny sabata, mahita fa tsara Andriamanitra, farafahakeliny. Rehefa mety tsy afaka mahita an'izany ihany tsika indraindray ao anatin'ny herinandro satria mety mandalo ady. Mety misy zavatra lalovana eny amin'ny fiarahamonina eny amin'ny fiainantsika eny. Fa farafahakeliny ry havana malala. Isaky ny herinandro ohatrantsika dia afaka mahita, halleluja. Fa tsara ianao Andriamanitra. Rehefa mibanjina an'Andriamanitra fotsiny tsika, mitopy amin'Andriamanitra fotsiny ny saintsika, dia mahita foana tsika fa tsara Andriamanitra. Tsy mety mahita mihitsy tsika hoe ratsy Andriamanitra. Halleluja. Izany angery hafany e. Izany no antony mpisentsika eto amin'izao tontolo izao ity. Dia isika ho alitaran'ny fiderana ry havana malala, isika tena ho fahazafana, ahita foana hoe tena tsara ianao Andriamanitra. Ihira ny anaranao izay, iteranao izay, halleluja. Raha mbola miaina koa, iteranao izay raha mbola velona koa, amen. Tsika no antira mahafinaritra ty Andriamanitra. Anjely ao an-danitra ao dia iteran'Andriamanitra foana ny asany, amen. Halleluja.
Amen. Sikangedafana mieritreritra n'izany foana ianao hoe ny anjery ao an-danitra ao manana asa anankiray tena tsy adinony mihitsy dia ny miteran'Andriamanitra. Misy fiderana ataony anjely foana ao an-danitra ao. Halleluja. Samy manao ny asany daholo ireo anjely ireo. Samy manana ny mission-any daholo ireo. Izay anirahan'Andriamanitra azy, ny sasany miaro, ny sasany mitondra valombavaka, ny sasany mitondra vavaka. Fa ny itovizan'ireo, ireo rehetrarehetra ireo, dia ireo samy miteran'Andriamanitra ireo. Samy mananatra n'Andriamanitra ireo. Halleluja. Izany ny itovizan'izy ireo. Ary za tena mahita mihitsy hoe isika ravana mbola lavitra be tsika miteran'Andriamanitra. Lavitra angeravana ny toerana misy atsika, ety an-tany no misy atsika. Fa ny anjely izany no miteran'Andriamanitra eo akaikiny eo. Halleluja. Tsika na tsy ideran'Andriamanitra azy, feno ny anjely ny toerantsika. Feno ny anjely ravana ny toerantsika, ary ampy an'Andriamanitra ny fideran'ny anjely. Ampy an'Andriamanitra. Fa zao ravana malala. Nahoana moa tsika ny tsy ideran'Andriamanitra? Nefa ireo anjely ireo ary mbola irahan'Andriamanitra ho atsika. Ireo aza mbola asainy manao mission ho atsika ravana malala. Mivezivezy eny ireo e. Tsy sa mandaha zany ireo anjely ireo. Rehefa miteny Andriamanitra, mandehana, ilazao vaovao mahafaly haingony iriny. Halleluja. Dia lasa ny anjely tsy mandaha zany izy. Hoe za Andriamanitra ka moa raha haingony iriny aloha tsy mety amiko mihitsy e. Tsy ariako. Mankatoa an'Andriamanitra. Nahoana tsika ny tsy ideran'Andriamanitra rehefa namalala? Nahoana tsika ny tsy akohaka amin'Andriamanitra? Everinao fa tsy nisy anjely mitovy ngana ny didina anao tamin'ny nenemany. Ianao voaka sy miditra isan'andro eo ingeny efa namalala. Halleluja. Tsika tsy mahita maso an'izany. Fa ny devoly tena mahita. Ny fanahin'ny fahafatesana tena mahita. Ny fanahin'ny fandringarana tena mahita. Ny fanahin'ny loza tena mahita. Fa misy anjely mitovy manodidina anao. Halleluja. Feno fahasoavan'Andriamanitra ange io fiainantsika io ravana. Ohatran'ny hoe fonosana zany ny fiainantsika. Fonosana ao anatina fahasoavan'Andriamanitra anankiray. Halleluja. Dia tsy hitany devoly mihitsy. Tsy hitany mihitsy satria ao anatina fahasoavana. Tsy sokafany, tsy afaka sokafany, tsy afaka ataony ninino satria ao anatina fahasoavana. Amen. Jesosy. Afaka mahitena zany ianao androany hoe za Jesosy tena
Henoko ny fitiavanao ny fiainako. Halleluja. Amen Jesosy. Akasika na foana ny avana ny indrindra izay mba voatsirambin'ny tanako natolotra anao era-tsaina era-po satria tena marina izany. Tsika angely avana rehefa manao fanatim-pidirana ohatran'izao tena izay voatsirambin'ny tanana angely avana no mba hoentintsika eto amin'Andriamanitra. Tena hoe izay misy, izay kely mba azo atolotra ihany. Izany mba vitantsika ravana mara. Andriamanitra koa manaiky, Andriamanitra koa mandray. Ny fotsika manolotra ny zava-dehibe ozy izy rehefa vokatry ny fotsika izany. Ataontsika amin'ny fifaliana ny fiderana azy dia raisin'Andriamanitra.
tena raisin'Andriamanitra ry havana malala. Nitorotsika momba taberina kely tamin'ny nenemana iny. Misy emboka manitra miakatra avy eo amin'ny taberina kely eo. Dia tena henin'Andriamanitra iny. Izany setroka izany ry havana kely. Dorana eo amin'io taberina kely io, kely izany. Raha mihoatra amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra. Fa mahavariana fa tonga eo anatrehan'Andriamanitra ilay setroka. Nefa na dia nelanelany tany sy ny lanitra fotsiny aza. Dia tokony ho tonga eo amin'Andriamanitra be ry havana izany setroka izany. Fa ny tena marina, midina Jehova. Izy mihitsy ny midina, haleluia. Izy mihitsy ny manakaiky. Izy mihitsy ny mankasitraka n'izany mpanatitra izany. Androany, izay ao anatin'ny fonao ao. Amen, Jesosy. Hitan'Andriamanitra ry havana malala. Tena raisiny ny fisaoranao ka. Tena raisiny ny fideranao ry havana. Ary mahafaly azy. Mahafaly azy izany. Mahita ny zanany midera azy sy misaotra azy izany mahafaly azy izany. Tsy ny zanany mitaraina aminy ihany no ilainy, fa ny zanany misaotra azy. Midera sy manome voninahitra azy, haleluia. Resy lahatra mihitsy fa lehibe ny Andriamanitra. Amen, Jesosy. Izany ny sitrapon'Andriamanitra ry havana. Isika tena resy lahatra fa lehibe ny Andriamanitra mpafatsika. Izany dia volo-takonany izany amin'izao andro farany izao. Ataony misy zavatra be dia be mitranga eto amin'ity zao tontolo izao ity mba ahitana fa ratsy Andriamanitra. Fa ny ao aminy ny tsara, ny fahafinaretana ao aminy ny tsara, ny fifaliana ao aminy ny tsara, ny fiainana ao aminy ny tsara. Dia izany aseho fa tsara izy. Miezaka ny devolo mampiseho fa izy ny tsara ry havana. Satria tia mitaka ny olona izy, tsy tia hampafantatra ny olona izy, tsy tia ho fantatry ny olona. Fa tsara io Andriamanitra efa fahany ry havana malala. Isika kosa dia mahita. Amen. Fa tsisy tsara ohatran'io Andriamanitra efa fahatsika. Tsy misy ry havana. Tena tsy misy. Inona moa tsy mamirapiratra? Inona moa tsy mirantiranty eto amin'ity zao tontolo izao ity? Ho ve tsy efa tahaka ny voankazo voarara avokoa ny zavatra eto izao? Mahatsiriritra. Atao mena amin'ny raviravy. Fa ry havana. Tsy haiko ianao raha mahita. Za manokana tsy mahatsiriritra ny mena amin'ny raviravy eto amin'izao tontolo izao izany. Za tsy mitodika amin'izany, miezaka tsy mitodika amin'izany, miezaka tsy resy lahatra amin'izany mamirapiratra izany mba hahafahako mahita foana. Fa tsara lavitra ny amin'ny Andriamanitra. Haleluia. Tokoa izany isaky io. Fitiavanao tokoa izany fiainako. Tsy nahita tory aho fa nifoavao maraina. Tena vavy ny fitiavanao tokoa izany isaky io. Izany no nanosika ikalo zao iry zao. Tena vavy ny fitiavanao tokoa izany fiainako. Tsy nahita tory aho fa nifoavao maraina. Tena vavy ny fitiavanao tokoa izany isaky io. Izany no nanosika ikalo zao iry zao. Tsy manana Jesosy, manana isarako lalana manenarana. Tsy manana Jesosy, manana isarako lalana manenarana. Ifoko mitapao anatiko ao, no ianao Jesosy. Namitrana ny fitiavanao mandraky izay ty olo. Zaho kosa nefity manala
Katanaty kotokozany antsonao ka nandrisika hitraka antavanao vao maraina tena latsaka tanaty kotokozany teninao ka nanentana ny vavako iventy zao iry zao Kutkuzani ansula Kana jiska kakantana umarana Tena lotsakatana kutkuzani tenina Kana nitana nzana kuivetiza wiza Timarina zisua Ifukumi tempo wanantikwa Muyana zisu Namitana nifitiabana Manda kijaiti hulu Saukusane fiti Manalachana Timanina zisu Manalala Isana kulala Banyanarana Timanina zisu Manalala Isana kulala Banyanarana Isana kulala Banyanarana Isana kulala Banyanarana Halleluja. Miompio an'Andriamanitra aherintsika. Manaova feo fifaliana mal'Andriamanitra Jakoba. Asan-drato ny hira ka velezina ponga tapaka ary tendreo ny lokanga mahafinaritra mba amin'ny faliana. Sofiny anjomana amin'ny volana. Eny, amin'ny feno volana ty amin'ny andro firafirafontsika. Fahalalana ho an'i Israely izany. Ary fitsipik'Andriamanitra Jakoba. Notendreno vavilombelona eo amin'ny Joseph izany, raha nandeha namelo ny tany Egypte izy, nandre teny tsy fantatra. Nampiala ny sorony tamin'ny entana, nitsara tsy nitondra sobiky ny tanany. Fony azo pahoriana ianao dia niantso ka namonjy anao namaly anao tao amin'ny fiafenan'ny kotrokorana ary nizaha toetranao tamin'ny trano Meri. Mihain'ololoko dia ambarako aminao, engany hiainao ahy ianao ry Israely. Aza asian'Andriamanitra eo aminao, ary aza mivavaka amin'ny Andriamanitra ny firenena hafa. Izaho Jehovah Andriamanitra izay nitondranao niakatra avy tany amin'ny tany Egypte. Atanatanao ny vavanao dia ho fenoko, fa tsy niaino ny feoko ny oloko, ary ny Israely tsy nankatoa ahy. Ka dia avelako anaraka ny ditry ny fony izy, handehanany manaraka ny fisainany tenany. Engany ka hiaino any oloko, dia handeha amin'ny lalako ny Israely.
vetivety ampihatra ny fahavaliny aho ka amerina ny tanako amely ny rafiny izay makahala ny Jehovah dia iko ihany ka dia haritra mandrakizay ny andron'ny oloko ary ampihinana azy vary tsara indrindra izy eny tantely avy amin'ny vatolampy no amikisako anao. Haleluia. Amen. Pour détruire la Terre. T'es ouf, on vient pour ton anniv. 20 ans, ça se fête quand même. Même pour mon anniv, c'est... Mialatsiny mialatsiny fa tapaka le hira mahafinaritra be. Alléluia. Izantsika lefa ihany a. Parce que tsika ny biba dia izantsika lefa ihany izy iny a. C'est moi qui fais les cadeaux. Izantsika pasena ihany izy raha mety fa ilana tsiny be dia be mihitsy fa tapaka ny biba ny ilatsika.
Amen Jesosy malala. Zay koa androany mba hiteny hoe mandrakizay ianao Jesosy, ianao foana no terainay Jesosy. Raha niteny an'izany ny zanak'Israely teo anatrehany Jesosy avy malala hoe raha izahay dia Jehova ihany no tomponay, Jehova ihany no Andriamanitray, niara-ny rodina ny vahoaka rehetra, niara-ny teny ny vahoaka rehetra, hoe Jehova ihany anay no tomponay. Fa Josoana afantatra fa tsy ho ela ihany reto zanak'Israely reto te hivady, tsy ho ela ihany reo dia efa hanompo Andriamanitra hafa indray.
dia ho lasan'ny fisampy indray toeran'Andriamanitra ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny Israely. Ny safidy Josoa rehefa namalala safidinareo an'io izay ho tomponareo na hanompo ny Andriamanitra ny razanareo na hanompo an'i Jehova fa raha izaho sy ny ankohona kosa izy Josoa hanompo an'i Jehova izay. Izy reriany no Andriamanitray sy ny taranakay. Haleloha. Raha namalala za koa maniry etỳ ampamarana misandrata hoe mba tsy ho androany ihany tsika no hiteny an'izany hoe ianao no Andriamanitra Jesosy, ianao no Andriamanitray Jehova fa mba mandrakizay ry havana. Eto tsika miara-mireto isaky ny sabatsika dia miara-mireto hoe Jehova no Andriamanitray. Haleloha. Fa engany mba tsy Jehova mandrakizay izany toekontsika izany. Sotranao izay Jesosy ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny misandrata ity, misaotra Jehova Andriamanitra. Ianao no misandatra eto, ianao no mena voninahitra eto. Ary mbola ho ianao mandrakizay, mbola izy koa izany fandalana andramoka izaho izany Jesosy eo. Dia tsy hisy anarana hafa hisandatra eto na ovinanao fa ny anarana. Amen. Raika aminao toy ny fotoana eto, ny kakafia ambenana Jesosy eo ambany fiarovanao sy ny fiahinao, ny fitarianao. Ianao fanamasina no hiazy amin'ilay tsirairay avy. Na izahay izay atiana ny olona rehetrarehetra ny amin'ny toerana misy azy ihany Jehova dia anatahako ny fanahinao mba hidinao anatin'ny tsirairay avy. Mba hisandratan'ny anaranao anie izao antom-pisiana izao. Izao sabatana izao anie Jehova Andriamanitra ahiteranao izay, ametrakanao eo amin'ny toeranao izay. Misaotra Jesosy. Anao reriany ny voninahitra. Haleluya. Amen. Izay ny fotoanantsika teto androany ato anatin'ny fandalana misandratra dia epitsika ao amin'ny fandalana vavaka fiangenana. Samy hita iny tontolo antsika rehetrarehetra ila anankiray farany any hamanana antsika ny fotoana. Haleluya. Amen.
arainao miala tsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaina eo amin'ny vatany. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaina eo amin'ny vatany. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray lasina vamalala ny amintsika amin'izao fotoanana izao dia faly indray ny tenako aminao eto androany ary dia manona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy amin'ny isa-tokantrano isa-batan'olona izay tratranso amin'izao fandarana izao dia tenako aminao dia izao hoe tonga soa ianao ary maharetatra amin'ny farany ihany koa ary dia matoky sy mino afantanan'Andriamanitra ikasika antsika tsirairay avy indray dia fampaheretontsika misaotra mampiona tao anatin'izay fandarana misy sandrata izay misaotra anareo koa efa tonga teo dia tonga indray ny fotoana nidirantsika amin'ny vavaka fiambenana. Dia miaraba antsika rehetra tratran'izao sabata mahafinaritra izao, sabata fahafinaretana ho antsika mianakavy dia ho sabata feno fitsarana ho anao anie ho sabata tena ikasihan'Andriamanitra anao hatramin'ny ao anatinao manontolo sy ny tontolonao rehetra anie
ity sapata masina ity. Anangana ny malemy izy, anangana ny maty izy, anaty boky izy a, anasitrana ny marary izy, apiratra ny jamby izy a, nataony daholo zany rehefa sabata dia ho aminao ania izany rehetrarehetra izany. Milazareny aloha tsika hivavaka miendrika ny fotoana ampilatan'Andriamanitra ka andao mpandrotsika na vavitsika iama. Izy nitondrotsika anatin'ny vavaka fanombohana ka dia andao ary a ampandrotsika avy hatrany ary a zokiama dia aveo tsika iteny anonona tsodrano a dia fampiarahaba dia ijoro vavolombelona dia ianotoroteny. Andao ary a zokiama anao ny fitenenana. Alleluia, misaotra pasitera nambe fitenenana manona fiadana tompo pasitera menakavy sy tsika tsirairay avy a zay tonga amin'izao vavaka fiambenana izao iary vavakantsika nomboantsika ny fotoana. Mbola midera sy mankalazanao zay ry masinatsana indrindra o misaotra Jesosy malala ny fitiavanao tantananao ny fiarovanao ny tontolo andro tontolo izao matsaraka iny izay tonga eto indray amin'izao fotoana izao ndalina ny teninao iaino feo avy aminao Jesosy andrasana ny toromaso amin'ity alina ity sy fiarovanao anay dia misaotra tompo malalo ny amin'ny tsirairay avy efa tonga eto misaotra ihany koa tompo malalo ny amin'ny collection sy ny telefônina mbola nananay ary misaotra ny amin'ny pasitera mivady izay manatotosa izao fotoana izao foana Jesosy any tokantramon'izy ireo any ankehitriny tompo raha anandra-bavaka eto anatrehanao zahay dia sady hitsena ny teninao tompo diovy ny vonay saina fananay hiatrika izao fotoana izao esory zay rehetra tsy avy aminao tompo izay manelingela amin'ny fifantohanay sy mety anelingelanay apisy toromaso Jesosy malalo hatrefe izao fotoana izao tendreo lela mpanomponao izay tondra ny teninao pasitera melabelatra sy ireo hivavaka ho an'ny firenena eo koa ireo zara fahatsapana Jesosy malalo ataovy tena mahazo ny teninao ny tsirairay avy tena hoe toy ny sabatra roa lelany tena hipakana ny mifony olona tsirairay avy ny teninao mpanomponay tondra ny teninao koa dia eo ka mifanahy masonao anendry lelany eo pasitera melabelatra izany dia araka izany ihany koa tompo malalo izay petra avy aminao ampanginy tompo malalo ary mety ho voelingely satana sy ny devoly isan-karazany tsy faly amin'ny fanatrihanao eto amin'ny teny ndeo afafinao eto didina tsy anankeritrana-pahefana miala aminaran'i Jesosy tompo sabata atrea tompo malalo ireo izay mbola tsy ireo izay mbola tsy tonga eto afangany diany ambara fotoana ny tsirairay avy tena hoe hanatrika izao fotoana izao misaotra tompo malalo amin'ny fanatrihanao misaotra Jesosy malalo voninahitra atolotra ho anao mandrakizay alleluia amen. Alleluia, mankasitraka indrindranao a zokiama tao anatin'izay a vavaka mamy be a izay nentinao izay dia Jesosy any amaly fity a dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Isaorany tsodrano ao amin'ny bokin'ny Deutéronomia faharaiky amby telopolo. Deutéronomia toko faharaiky amby telopolo andininy fahavalo andininy fahenina no tsodranontsika amin'ity androany ity. Alléluia. Deutéronomia toko faharaiky amby telopolo andininy fahenina sady manomana ny hira ho alefa amintsika ihany ako a tonga na somary mbola manipule kely eto aloha azafady. Deutéronomia toko faharaiky amby telopolo andininy fahenina amin'ny aran'i Jesosy manao hoe mahireza sy mahatanja aza matahotra namana azy fa Jehovah'Andriamanitra ao miara-mandeha aminao tsy andao na hafoy anao izy. Halleluia, amen. Aza matahotra mahireza sy mahatanja aza matahotra namana izany hoe aza asiana tahotra
aza siana ia, aza siana tebiteby, na dia mety manoloana zava-mampatahotra sy mampiay azy mampitebiteby ary tsika. Fa zao no tsara, zao no afatra aminao hoe mahireza sy mahatanjaka. Satria nahoana? Na dia tsy hitany masonao aza, dia fantaro fa miara-mandeha aminao Andriamanitra. Zany Andriamanitra miara-mandeha zany a, dia zay alehany dia alehantsika, na zay alehanao dia misy azy. Ianao ka mbola tsy nahita zany hoe Andriamanitra dia nianjera, ka raha miara-mandeha aminao Andriamanitra dia ianao tsy hianjera. Ianao ka mbola tsy nahita zany hoe Andriamanitra latsaka ny akady, dia raha miara-mandeha aminao izy dia tsy latsaka ny akady ianao. Alleluia. Mbola tsy nahita ianao Andriamanitra matahotra, tsy mbola nisy zany tao amin'ny baiboly hoe dia natahotra Jehovah Andriamanitra, tsy nisy zany. Dia dika zany raha miara-mandeha aminao izy a, miara-mandeha aminy ianao a, dia aza matahotra ihany koa. Iny tondra amintsika androany. Raha iso zany a, dia efa ampiarahitsika averiko any ambonimbony kely ihany fotsiny a. Mila nandray malala Allemagne Lovletina France, mitody Noeline France, tody Jesosy manakizay Allemagne, Artisanat de Madagascar France, Ingolina Andrena Soly France, Hortensine Koweït, Someva France, Erikaraky France, mitody Noeline France, dia tody Jesosy manakizay Allemagne, Ilany Amiariniana France, Erikaraky France, Tahin Jesosy Marie-Jo États-Unis, Artisanat de Madagascar efa niteneniko teo, Lovletina France, tonga soa daholo nareo a. Alléluia. Dia andao ary tsika eno androantsika Jehovah Volombelona. Inona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao androany a? Inona mba azo nameza amboninahitra an'Andriamanitra androany? Alléluia. Za dia tena manana fijona vavolombelona mahafinaritra androany. Anankiroa izy ireo. Voalohany a, adiniko foana izy ity momba ny zanakay faralahy. Safady ny zanakay faralahy zany ndiavana efa roa taona zao taom-pianarana anankiroa, dia mifarivotra kely foana izy isaky ny andeha hianatra. Inona ozy nareo mahatonga azy mifarivotra? Misy zazalahy zay arabo mpiara-mianatra aminy, dia tena hoe tena mampahory anazy mihitsy fa miteniteny zavatra anazy foana, ohatra hoe manabatibaty anazy, ohatra hoe miteniteny anazy, ohatra hoe vao manao zavatra kely izy dia tena batibatiany le zazalahy foana, tandrotandroany, ohatra hoe ampahoriany le zanakay zany. Dia izy io tsy dia tena mitaraina be a, fa misy fotoana izy miteny kely fotsiny dia ohatrany tsy dia mahataitra anay. Dia nisy fotoana amin'izay izy tena niteny tamin'ny herintaona dia nanantona ny mpampianatra ny mihitsy aho. Dia avy eo nanantona ny direktrisy ny fianarana hoe ity zazalahy ity hoa dia tena mampahory any zanakay fa ataony ohatr'izao foana ny zanakay. Dia izany eritreretra efa nandraisana fepetra ohatr'izay. Aike zavatra io mbola nity foana fa le zanakay a tsy dia tena hoe mitaraina be firy fa indray andro miresaka amin'ny anabaviny, miresaka amin'ny fitisy finoana izy dia mitomany. Taitra be izay fa mitomany izy, fa mahoana ary zany? Fa misy inona? Ay zany a, ny tena anay amin'izay le zanakay vavy tena jereo izy momba n'le zazalahy io izy. Iliès ny anarany. Jereo izy momba ny Iliès fa mitomany mihitsy fiainana fa tena ampijaliany foana ny ampianarana. Ataitra amin'izay kosa dia lasa nandeha nanatona direktrisy fandroany teny hoe efa nitenenako anareo azafady efa mba nitarainao zay tamin'izy a, fa tokony andraisanareo fepetra hoe zazo fa tena le zanakay tena mijaly ohatr'izao. Ao anatin'izany a misy fotoana entinambavaka mihitsy izy dia misy fotoana entinambavaka mihitsy io zaza io, hoe tena mba Jesosy mba kasio zaza io fa mampahory ny zanakay. Dia voninahitry n'Andriamanitra fa nandraisan'ny fianarana fepetra io zaza io, dia nika hoe nampitahorana tenena zany hoe hosarana fianarana amin'ny zanaka izy. Dia raha vao tsy mifona, raha vao tsy minamana, dia misaotra n'Andriamanitra fa nifona tamin'ilay zanaka izy dia lasa mpinamana be mihitsy izy roalahy zao, dia lasa tsara fanahy be aminy mihitsy ny zazalahy dia tena hoe mahazoto mianatra faly be foana amin'izay ny zanakay. Dia faly be azy satria tapitra ny adin'ilay zanako roa taona. Izay ny voalohany. Fa manaraka an'izany a, Tahin Jesosy a, Iama, Normal Laseno a, Ineny, Kerenia, Karini, izay azo vao nahita an'izany a, ka raha mba misy fahafahana manoratra Ineny, Kerenia, Karini a, dia mba lazaonay aiza moa toerana misy anao io a, mba ahafahany mifankalala aminao. Aza Scapatiji France, Anglina Rodriguez, Arabie Saoudite, Anatany Marsaline, Madagascar. Alléluia.
ny faharoa ngezabe kory avana ny zavatra natrehako androany tena hitako hoe araiky teny mihitsy hoe tena tsy araiky le tsodrahantsika teo mihitsy hoe tena miara-mandeha amintsika Andriamanitra. Androany zany lava nisy asa maika be sady important be mihitsy tsy maintsy nataoko tany Paris satria nisy fety ngezabe zany ny fiasananay tao a Paris tao ampovoan-tanàna tao androany. De misy ny fanomanana zay tokony atao satria fety tena officiel ngezabe mihitsy izy io. De tamin'ny larobia efa nandeha tany nanatitra entana fa misy entana tsy maintsy ilaina sady sarobidi ny saropady tsy maintsy ilaina mialohan'ny hanombohan'ny fety io androany. Misy anankiroa zay no afaka tokony hanao an'izay asa zay fa zany vao tendry anao izy ary fantatra hoe matoa zany tendren'ny chefko ny proposé anao hoe za de efa fantatra any hoe mba efa matoky anay any izy amin'ny zavatra ohatr'izany am'resaka hoe miresaka famatorana zany am'resaka hoe fanajana fotoana sy ny sisa zay nitsapako anatin'le izy de za ako nandeha anao an'le izy. Tena misy zavatra maromaro nefa azo lazaina hoe zavatra contrainte zany amin'io asa io satria le zavatra io tokony tonga any any Paris amin'ny 12 sasany amin'ny ray nanomboka ny fety nefa io zavatra entan'ireo de tena hoe ilaina alohan'ny hanombohan'ny fety. Farafatariny amin'ny 12 sasany napetraka hoe farafatarany tena farafatariny amin'ny 12 sasany mila tonga any ao amin'ny toerana za miaraka amin'le entana. De ny olana nefa ireo entan'ireo koa de tsy vonona raha tsy aorinany amin'ny 6 vola sasany. De raha ny tena marina nefa de tokony hiainga aloha be satria le entany koa mbola naina any amin'ny 40 kilomètre miaran'ny fiasananay zay vao miverina mandeha makany Paris. Lavilavitra ihany zany lalana zany. De za nefa hitanareo fa mbola mikarakara kely taratara kely zany vao tafiditra vao miditra miasa. De noho zay taratara zay de raha ny tena marina tokony ho hita zany hoe tara hoe tsy taitra amin'le fotoana 12 sasany fa za le taratara kely io de le entana mihitsy mbola tsy vonona ny amin'ny toerana akana azy. De dikan'izany zany sarona le fahatarako voasarona zany le fahatarako fa lasa le olona le manao le préparation an'le entana no iantefanina ny tsy any zany no satria izy ny tsy navita an'le izy zany zany atara tsy maninona so satria le entana to tsy vita ino de voasarona aloha ny fahatarako. Fa ny tena teo am'izay ny tena nahavariana avana satria tena tsapako mihitsy hoe te hamodika le devoly te hamodika antsika te hamodika ny fahatokisan'ny olona anahy te hamodika ny za hoe tena ny ohatran'ny crédibilité ako zany anatin'ny fiasana satria zao ny zavatra trano rehefa azo efa tena juste be am'izay ny fotoana amin'ny folo mihitsy vao vita le voazo le entana. Nefa ny trajet-ako de eo amin'ny 2h45 eo farafatena anina ny 35 2h30 de ndia zany zany tena mihoatra ny amin'ny 12 sasany tonga any nefa ny olona rehefa mitety rato de izy le mpiaramiasa amiko any rato izy mba ampiasao mihitsy izy le le any aminao le le misy le 800 000 tonnes anao le 800 000 tonnes zany mitondra formule 1 mba manaova izy anao le 800 000 tonnes fa tena tsy maintsy tsy tonga amin'ny 12 sasany anao tsy hitanay intsony zay atao aty. De za moa sady manana ny azy mandeha de anao zany mandony lamonde quoi raha sanatria fa de andeha mafy zany ao fa de aperako ianao mandony lamantiko permis anao no alefanina sanatria ohatr'izay ady lasa any mandeha. Za zany de zao ny toko anatiko niara misy zavatra petraka amiko avelan'Andriamanitra petraka amiko de tsy hanala-baraka azy Andriamanitra fa vao nandeha 10 kilomètre za zany tena tonga tena andeha mafy satria ilaina tonga de naka autoroute ary avana malala mariako fa ny fiara entiko de fiara vaovao vao tsy ampy-herintaona akory nampiasana mbola vao 30 000 kilomètre zany tomobile zany 30 000 kilomètre ianareo zay efa mividy tomobile vaovao herintaona zany raha aingana indrindra raha ela indrindra
ndika zany tobila tsy tokony isa atahorana fa voanainga 10 kilometatra nandre autoroute ozy nareo rehavana tonga dia rehatra ny témoin menamena ka amin'ny tomobila rehefa témoin menamena io mirehatra dia efa danger mihitsy efa danger efa miaritra zay misy karazany roa mantsy ny loka ampiasady ampianarako anareo any misy karazany roa ny lokona témoin anatin'ny tableau amin'ny tobila rehefa orange na mena rehefa mbola orange izy a efa mpitandremana fa rehefa mena izy a loza zay zany tonga dia soratra menamena be mihitsy eo faty ny moteur tonga dia casse moteur ozy izy le voyant zany inona moa rehefa ko anatin'ny groupe moa zay sary zay tsy haiko mbola ao aminareo dia dikan'izany a tonga dia taitra be a inony ty zao le tena hoe risque nakasy moteur sady mitserasiratra mainty menamena be daholo amin'izay ny témoin tomobile vaovao amerikany zany hoe zavatra tsy tokony hitombola mihitsy zany nenay ary tobila efa tena reradreraky to mbola tonga nay hatraiza fa rehefa nisan'izay zavatra zay amin'izay sady naraiko sarina rehefa tamin'ny sefoko le izy zao zava-misy aty hoa androso asahijanona dia sy hitantsony zay votenenina ty zay zao rato a apetrako aminao fotsiny sisany fanapa-kevitra ianao mahita azy any fa tsy hitako tsony zay tenenina amin'le izy dia netiko any le tomobile netiko any le tomobile tena janoko vao nitaera zany dia nijanona dia nisokafako ny kapo inona zavatra nitrango ozy nareo maniry reto fiara frantsay reto mahaly tsisy raha antsony tomobile io na kely na goutray aza dia za manana rano na tobila rano sotrona rano amin'ny tavoahangy 1 litre 2 ka voanaka vao nitondra vaovao mihitsy andro rano hoentiko andeha voyage dia nalaiko iny rano iny dia nandrarahako tao anaty bocal tao dia ohatry nisy isany navelako mba hosotroka eny an-dalana rano 1 litre zany raha be indrindra nalevako anatin'io camion io izy zany camionnette reny dia nalevako tao ny rano 1 litre dia nidiko ny vonoko dia lasa nandeha tonga dia tsy naninona tsony tonga dia tsisy tsony ny tsisy témoin tsisy voyant tsisy alina tsisy warninina tsony tsisy nininona fa tonga dia lasa tsy mijanona tsony amin'izay aho ozy nareo mandra-patonga tany 12 sasany ny fotoana amin'ny 12 sasany latsaka 5 midi 25 tonga halleluia tetehaka mihitsy mpiara-miasa sotra betsaka fa tonga raha-potoana voaja ny fotoana nisan'izay fotoana nyjanona zay a tokony tsy tonga raha ny tena marina ozy aho hoe zao a ny eo ampelantanantsika rehefa tahin'ny tompontsika na rano 1 litre teneko anareo a mety betsaka ny olona mécanique auto eto fa tokony raha rano ny tsy ampy dia mividy liquide de refroidissement ray bidon dia araraka ao dia atao mety tsara ny niveau eny tokony ho izy fa le rano ampahany tamin'ny rano ny sotroko no narevako tao dia nahavitako an'ny lalana rehetraretra mbola nidikody nieraky Paris mbola niverina nody tsy naninona ny tomobile vita milamo vita ny azy etiko itenenanareo zany tena tsara reto Andriamanitra tena hoe neka fahambaraka eo amin'ny asako zany androany eo mason'ny olona rehetra hoe tsy tonga anyrady le asa tsy vita anyrady le zavatra napetraka taminy le devoly angeravina tena te hanala baraka atsika ny devoly angeravina tena te hidiscrédité atsika eo mason'izao tontolo zao e fa tsy nahomby izy androany ozy hoe ve raha ny 1 litre latsaka e afaka fitahina rehefa eo ampelantanina ny mpanompon'Andriamanitra tena faly dia itsoroka avobela amin'ireo vita sao matsara halleloia nahazo fakasitrahana mamy be vita sao matsara ny asa tsy voasakatsakana ny dina dia teo aza ny mpanina mandeha ny tomobile tonga sao matsara te ampiasana milamo matsara tsisy nininona ohatry ny tomobile tsy naninona rano tsy nijereko tsony mantsy izy ao tsy nijereko tsony hoe firy manao ana le rano ato fa niazo fotsiny tonga io rano 1 litre latsaka halleloia dia tonga dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra dia tena faly androany zany hoe Jesosy a misaotra anao anjaranao indray zao inona indray ary ny azonao ambara anjaranao indray zao no manoratra ka dia raha mabery savaka oety a dia iamaka oety a ifanarabeko daholo ny akoatr'izay a
atolotro ampitiavana be anao ty tompo momba anao ianao ko ngeny tompo momba anao halleloia dia soratiny fijona vavolombelona fa dia ny tompo rosimina fransa ihajan'andriamanana ajan'andriamanana fransa ihany koa zokaja tahiny tompo ndao ary lasa arytsika ny tompo momba anao dia rehefa sara misy fijona vavolombelona fa mba hofakiko koa dia fitsika vohitra ny toriteny tainy jesosy halleloia Alléluia, misaotra an'Andriamanitra ny amin'izany izy zany dia misaotra antsika rehetrarehetra ihany koa ny fijoro vavolombelona fa hovakiako ny fijona vavolombelona izay Alléluia. Hoy manana tianao hoe isaoran'Andriamanitra ny tantarana ny tontolo androko androany somary nararirary fa mbola matanjaka ihany marary fanasitranana ho anao. Alléluia.
tonga so ihany koa Andrenia Suzel Suisse misaotra ny Charline hoy erika hoe aleluia dia raiko Jesosy no tahiny tontolo andro ko androany lamina avokoa ny asa aman-draharaha rehetra no sady narovana izay mianakavy kely amen aleluia aleluia hoy toy izay ny tontolo androko androany dia isaorako ny Jesosy fa vita somatsara ny zavatra rehetra na dia nisy sakatsakana aza dia isaorako ny Jesosy ny azo nanome sakafo saza ho anay mianakavy kely aleluia amen hoy bezavay voninahitry n'Andriamanitra rery andro nahatratra zozam-patamasitra fitsaran'izao ary velonaina feno heri-tanjaka ny fahasalamana any mianakavy misaotra Jesosy malala amen hoy lina hoe aleluia misaotra n'Andriamanitra lehibe fa tena ny atsara ny tanako nisy fiovana be aleluia nisy clienteko mitovy situation mifanena tamin'ny kiné anefa nilaza fa efa ela ihany izy nanao kiné fa tena mbola tsy dia misy fiovana dia raiko Jesosy fa tena manavaka na mpampiasako tonga taty an-trano nanatitra ny kiramako aza dia gaga no miteny hoe tena miasa ny vavakao aleluia dia raina Jesosy misaotra azy koa fa vita soamatsara ny nemana faly afaka miatrika sabata indray voninahitra ho azy ery ihany amen hoy rozimina hoe voninahitra n'Andriamanitra fa fitahin'ny tompo tontolo andro anio amen ary hoy some hoe dia raina Jesosy malala fa vita soamatsara ny nemana hiditra sabata fahavinaretana nahazo fahasalamana hatrany sy naheva vao ratsy tsara ianao Jesosy malala tompon'ny sabata ho azy rery any voninahitra aleluia amen hoy ame aleluia voninahitra n'Andriamanitra rery ihany fa totosa soamatsara indray ny nemana tsy naindrozana aretina amin'ny ankonana feno fitahiana sy fahita-pity foana amin'ny zavatra atao aleluia misaotra Jesosy amen mila mahay midécoder tsara ty soratananareo ty hoy sondolahy leo voninahitra n'Andriamanitra fa manavaka amin'ny mpanompo ny Andriamanitra anana temany azo be mihitsy sondolahy io raha pitso sondolahy aleluia raiko Jesosy fantantanany sy mbola narovany nandrianenemana ary nataonatra zozabata masina fitsarina izo indray aleluia amen zay no ela hiditra amin'ny toritentsika aleluia androamoa dia mampina ny tondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra dia zany ambelabelatra toriteny tamin'ny vavaka maraina izy ity ray soara bepolinao andeha amin'ny tenin'Andriamanitra dia aveo sika tonga dia hiditra amin'ny famelabelarana eno finaritra dolary mampionina anao ny fitenenana Aleluia. Mijery tenin'Andriamanitra tsika androany fampahimezatsika any amin'ny bokiny Fanjaka voalohany no akitsika androany atarehefa itsika loatra izy ity fa fampihemezatsika ihany Fanjaka voalohany toko fafito ambin'ny folo dia atongotsika ny andininy voalohany dia ajantsika aloha amin'ny andininy fafito avy eo reto izantsika ny fakiteny fa andininy voalohany ka hatramin'ny fafito no fakitsika Fanjaka voalohany toko fafito ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fafito Soramadry dia mivakitra izao ny anaran'i Jesosy manao hoe ny andohan'ny asany Eli mpaminany amin'ny anaran'i Jesosy ary Eli Tisbita isan'ny vahiny tany Gileady nilaza tamin'ny anga hoe avelona koa Jehovah Andriamanitra Israely izay hitsanganako eto anatrehany dia tsisy andro na ranorana akory amin'izao taona izao raha tsy araka ny teniko ihany ary ny teny Jehovah tonga taminy nanao hoe mialahy eto ianao dia miatsina na ka mihery ary nilan'ireny rano Kerita izay any atsilana ny Jorodana koa an'ireny rano no isotroanao ary ny goaika efa nodidiko hamelanao any dia lasa izy ka nanao araka ny tenin'i Jehovah fa nandeha izy ka nitoetra teo amin'ilay rano Kerita any atsilana ny Jorodana ary ny goaika mitondra mofo sy hena ho azy isa-maraina ary mofo sy hena isan-kariva aleluia ary ny rano tamin'ireny rano no nisotroany ary no ny ela dia ritra amin'ireny rano no tsy fisindranorana tamin'ny tany ajantsika eo Eli izay efa fantatsika fa mpanompon'Andriamanitra tena nahery fo nafara fo tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra izany Eli izany ary
Elia avana tena ny asa nataony dia tena ngeza. Nisy tanjona natao ngeza be foana tao anatin'ny Elia. Teto izy dia nilaza tamin'ny mponina tao Samaria fa hisy mosary eto amin'ny tany. Dia ny tena izay fotsiny no nataony hoe tsisy sambo izy ary tsisy ranon'olana ilatsaka eto. Raha tsy ho tonga indray za hiteny aminareo hoe hisy ranon'olana indray. Dia nataony Elia ny teny an'izay fotsiny izy. Fa izy tsy hiaina an'ilay mosary izy. Izy milaza io zany Andriamanitra efa manana toerana homanina ho azy. Natao zany dia miteny fotsiny izy. Miteny satria nahoana eo a Samaria no misy ny mosary, fa maninona misy ny mosary? Satria avana malala manjaka ny sampy, nanjaka teo Samaria ny fanompo-tsampy tsy nanompo an'i Jehova intsony ny olona fa nanompo an'i Baala. Niala ny altaran'i Jehova dia nipetraka ny altaran'i Baala sy ny fanompo-tsampy. Dia eo amin'ny toerana io misy mosary. Ary Andriamanitra tsy manao zavatra zany raha tsy efa milaza ny loha tamin'ny izy. Fa Elia tsy natao hipetraka eo. Tsy toerana ho an'i Elia ny mosary avana malala. Fa tsy maintsy esorina eo izy. Eo hisy hetaheta lalina eo amin'ny toerana io. Hisy hanohanana lalina eo amin'ny toerana io. Tsisy ranon'olana, tsisy andro, hisy fahamainana tsisy ohatr'izany eo amin'ny toerana io. Vokatry ny fanompo-tsampy, vokatry ny famotan'ny olona. Mbola vao manomboka fotsiny ny mosary. Dia kosa Andriamanitra raha tsy ny Elia, mialahy ianao teto izy. Tsy natao anao io mosary io Elia. Ianao tsy natao tsy hihinana zany, ianao tsy natao tsy hisotro zany. Fa zao nefa tsy eto ny amezana anao. Satria io Samaria io mihitsy nefa io hiaran'ny mosary. Eo zany tsisy reny rano ho tonga zany intsony eo, tsisy orana ho tonga eo, tsisy hena eo, tsisy mofo eo. Fa io toerana io dia efa nofidiana ho mosarena io. Zany ngeravana izy tontolo izao ity. Eto ngeravana ka hisy hetaheta-ndrano tena lalina ngeravana eto amin'izao tontolo izao ity. Hisy hanohanana tsisy ohatr'izany, hisy fahamainana tsisy ohatr'izany. Ary efa manomboka izy izao. Sanatria efa manomboka ve izy sa efa any amin'ny efa mandrosondroso kely. Fa tena hisy fahamainana eto. Fa ravana malala. Ozy Andriamanitra mantsy ny Elia, mialahy ianao teto izy dia mandehana makany amin'ireny rano Kerita. Mihere any amin'ireny rano Kerita. Fa sady misy reny rano any no iraha koa migoaika ho any amin'io adresy io hitondra mofo sy hena hamelona. Io Kerita io ravana reny rano, fa ny dikany hoe Kerita ihany koa dia loharano. Zany hoe sady reny rano zany izy io no loharano. Dia tarihan'Andriamanitra nakany Elia mba ahafahan'Andriamanitra mamelona azy. Ny toerana anankiray ravana rehefa ahitana hetaheta sy hanomanana dia ny miala eo ihany no mety. Ny manaiky ho tarihan'Andriamanitra ihany eo no mety. Misy fotoana misy olona efa tena mety mihitsy tsy mahafaka ny hetaheta sy ny hanohanana no toerana anankiray fa hijanonany ihany. Mampalahelo. Hitanao mihitsy hoe misy hetaheta tsy mety afaka, misy hanohanana tsy mety afaka. Ozy izy ilay ravana anankiray izay hoe za indray aloha dia katolika mandram-pahafatiko. Tsy ny katolika no manino mialatsiny amin'ny nanarabin'olona fa izy nefa ny amin'io miady hatrehany tena hitanao mihitsy hoe mafy.
ny zavatra ihany ny tena hitanao mihitsy hoe Jesosy tena mila anao ty olona ty. Mila reny rano, mila loha rano ty olona ity. Satria ny anatina toerana misy mosary. Misy mosary. Tsy mahafaka etaeta, tsy mahafaka romanana, tsy mahavoky. Fa misafidy ihany mijanona eo. Elia avana no tarihan'Andriamanitra izy andeha hery any amin'ny toerana io mahavariana iloha rano ireny rano efa tsisy mahita. Tsy tampon'ny Samaria io fa marina izy no hitany Elia satria Elia tarihan'Andriamanitra ho tonga any. Satria Elia tarihan'Andriamanitra hahitany io reny rano. Halleluia. Hoy izy ny tena Andriamanitra anaty Baiboly kely dia fotsiny etsika ny amin'ny epistily any vetivety any amin'ny Korintiana faharoa. Ny Korintiana faharoa toko fahaefatra andininy fahatelo. Ny tena Andriamanitra manao hoe fa raha miafina ny filazantsarannay izy dia miafina amin'izay ho very zany. Miafina amin'izay ho very ny filazantsara. Miafina amin'ny mpanota ny filazantsara. Miafina amin'ny mponina ao Samaria ny reny rano Kerita. Tsisy nahita fa tsely ireo satria izy no tarihan'Andriamanitra nandeha-nakany ary ny goaika ny avana dia mahafantatra ny adresy ny Kerita io. Fantany tsara mihitsy hoe ato amin'ny reny rano Kerita Elia ao no rahaterana an'ilay ofisiely. Tsy diso adresy mihitsy ny goaika. Satria ny goaika dia Andriamanitra koa no maniraka azy ho tonga ao anatin'io reny rano io. Hitady any Elia eo amin'io reny rano. Io reny rano io zany dia sady fiafenana io ho an'ny Elia no mikarakarain'Andriamanitra azy natokana ho azy rery io. Halleluia. Izy amin'io efa avy miteny tary, efa avy milaza ny afatra Andriamanitra izy. Dia nilazainy fotsiny ny afatra fa izy tsy hiaina an'ilay afatra. Izy tsy hiaina an'ilay lozy. Isika eto avana dia mampitandrina ny olona foana, miteny foana. Hoe ho avy angery avana malala izany fahoriam-beny. Ho avy angery avana izany mosary. Ho avy angery avana izany fahamainana tsy hisy ranon'olana. Ho avy izany hoe tsy hisy ten'Andriamanitra ho hen'ny olona izany intsony. Tsisy ranon'olana. Ho avy izany. Fa tsika manino mampita anazy sy mampita an'izany fotsiny tsika. Halleluia. Fa isika tsy hiaina amin'izany. Amen. Isika tsy hiaina amin'izany. Satria tsika efa nomen'Andriamanitra, efa nanomanan'Andriamanitra loha rano, efa nanomanan'Andriamanitra Kerita. Tsy hiainantsika izany fa tenentsika, torintsika. Amen. Raha isy ny fampiteny eto amin'izao tontolo izao ity, raha isy ny fahasombana sy ny fahafatesana sy ny loza izay anjoana izao tontolo izao ity izay torintsika foana, dia tsika tsy hiaina amin'izany. Halleluia. Io Kerita io tandidon'i Jesosy io. Tandidon'ny filazantsara io reny rano io avana. Tsika ngery avana misotro reny rano isan'andro. Tarihan'Andriamanitra tsika eo amin'io reny rano dia misotro. Halleluia. Dia afaka etaety dia vokytsika. Ary tamin'izany fotoana izany na dia ny hanina sahaza aza dia tsy nisy tsony ho an'ny olona tao Samaria. Tsisy tsony izany hanina sahaza izany ho an'ny olona tao. Satria manino? Maditra ny olona. Manota ny olona. Tsy nanana izany sakafo sahaza. Nanomboka teo na nitady ny sakafo hoaniny ary nanahinana anazy amin'izay. Misarotra amin'ny fiainana, mafy. Mandeha mitositosy makany amin'ny fampitehana, mandeha makany amin'ny mosary. Fa tao amin'ny Elia avana malala, tsy nisy fiovana mihitsy ny fiainana tao. Nitovy, isan'andro izy matory, misotro rano. Isan'andro izy matory, voky. Mihinan-kena, mihinan-mofo, misotro rano. Mitovy foana ny rasiony, mitovy ny sakafo hoaniny, tsy nisy vitamine ny hena mihitsy teo amin'ny fiainany. Satria no tarihan'Andriamanitra. Miafina io reny rano Kerita io ho an'izao tontolo izao. Fa tsy miafina io ho an'ny olona tarihan'Andriamanitra ihany. Ary izay tarihan'Andriamanitra hitan'io ihany no mahitan'io. Izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Izay manaiky hoentin'Andriamanitra any amin'io reny rano io no
mahita io sy misotro an'io ary mihinana ny zavatra rehetra ao anatiny. Toerana anankiray io nataon'Andriamanitra ny ho an'ny Eli irery mihitsy hikarakarana azy manokana mihitsy. Tena conforme Eli zany izany renaniko Elita zany. Tandidon'i Jesosy io, tandidon'ny filazantsara io ry havana malala. Ary tsika amin'izao andro farany izao tsy manana intsony tsika. Toerana ahafahan'Andriamanitra mikarakara antsika, tsisy toerana ahafahan'Andriamanitra rehefa manome antsika izay ilaintsika intsony raha tsy ao anatin'ny filazantsara, raha tsy ao amin'i Jesosy. Ao ihany. Eo ihany. Araka ny teniko anao hoe ilay goika mahafantatra tsara ny adresy. Fa tsy ho any Samaria io goika io, fa ho any Kelita io. Halleluja. Ndao tsika raha nanay koa tarihan'Andriamanitra. Rehefa mitoerana anankiray iny hitanao fa manao nanao misy mosary dia miala. Fa Andriamanitra dia mitarika antsika hiala tao. Izao fandarana izao dia mitarika antsika hiala ao Samaria foana. Isan'andro isan'andro mitarika ny olona hiala ao Samaria izao fandarana izao. Mba handeha ho any amin'ny rano ireny rano Kelita, hisotro, hihina. Halleluja. Ho afaka hetaheta sy voky. Amen. Ho avahan'Andriamanitra ampon'ny Samaria rehetrarehetra. Halleluja. Dotsika hiety ry havana malala. Fa nety tamin'ny Eli io toerana io nahafa-po azy io eny niany fotsiny mahafantatra tsara mihitsy izy. Efa maimaina zay, efa melany zay sakafo ao Samaria. Efa ohatsy sisa saintsainy ao anatin'io toerana io. Izy tsy afaka handeha hiverina any hizara mofo sy ny hena anazy rery, ration rery tsy iny. Tsy afaka handeha hiverina any izy hoe za ty reto misy rano mentiko anareo avy any Kelita ty reto misy any. Fa ration rery satria manino izy nanaika. Notarihan'Andriamanitra. Halleluja. Izy ny zanak'Andriamanitra. Amen. Izy ny manao tsy lasain'Andriamanitra. Tianao Jesosy. Andaotsika tena anaiko foana ho tarihan'Andriamanitra. Afaka miteny mihitsy ianao androany Jesosy tena efa tena mosary eto Samaria. Eto any amin'ny loharano any aminao. Za Jesosy tena ilaiko izany Kelita zany androany. Te hisotro amin'izany te ho any amin'izany toerana amin'izany. Halleluja. Afantatro fa ao ihany ahafahanao mamelona. Tsy ho sakafo zany Eli, tsy noana zany Eli. Izy tsy mofo isa-maraina, misy hena, mofo sy hena maraina, mofo sy hena hariva, voky. Halleluja. Ataon'Andriamanitra aminao anie zany. Ry Elian'i Jehova. Amen. Ry voaosy Jehova, ry mpaminan'ny Jehova. Tsatsa-pamosary zany tsika lavana. Tizatsika ny tena. Halleluja. Misaotra an'Andriamanitra ajantsika eo. Eo no mbola somary mitoy kely izay toroteny izay raha izay riano. Fa eo no ampy izay. Eo no nandresantsika ny fampahirezana. Eo no nandresantsika ny fampahirezana, ny famelabelarana amin'ity androany ity. Halleluja. Misaotra betsaka ny mampionana tanatin'izay fizarana izay teny izay matoka fanakasika antsika rehetrarehetra izany tenin'Andriamanitra izany. Resaka manokana momba ny Kelita tsika androany. Halleluja. Satria ao amin'ny mpanjaka voalohany toko fa 17 io dia ny androany ny asany Eli mpaminany tonga dia tsy nampisy orana. Tsy nampisy orana. Izay ny anjara asany voalohany nampitondrain'Andriamanitra azy. Fa izao ny mpanompon'Andriamanitra raha irahan'Andriamanitra tsy hampisy orana dia iny mpanompon'Andriamanitra iny tsy maty ny hetaheta akory. Halleluja. Satria rehefa tsisy ny orana dia tonga ny maitany, dia tonga ny mosary, sady tsy misotro rano no tsy mihinana. Fa tsy zany, tsy ho fatiny zany akory no netsorany Eli, fa hiantso an'izany. Ary Eli Tezibita isan'ny nivahintany Giliada nilaza tamin'ny avy hoe raha velona koa Jehovahandriamanitra n'Israely izay tsy sakaraky eto anatrehany dia tsisy andro na ranon'olona akory amin'izao taona izao na tsy afaka hatsaraka ny teniko ihany. Ary ny teny Jehova tonga tamin'ny Eli nanao hoe mialahy eto ianao ka miantsona anana ka mere any anilany reny rano Kelita izay antsinanan'ny Jordana
koa ny renirano no isotronao ary ny goaika efa novidiko amelonana ho any ary lasa izy ka nanao araka ny tenin'i Jehova fa nandesika ny toerana teo ilan'ny renirano Kerita atsanana ny Jordan araka le tenin'i Jehova mihitsy zany ary ny goaika nitondra mofosihana ho azy isa-maraina ary mofosihana isakariva ary ny rano tamin'ny renirano no nisotroany. Andiny vavito ary no ny ela dia ritra ny renirano noho ny tsy fisian'ny ranon'olona tamin'ny tany ary ajantsika eo aloha. Alleluia. Kerita na koa ilay antsoina hoe ilay renirano ririnina izay koa azo antsoina ny Kerita. Maninona mahatonga an'izany? Ity renirano Kerita ity dia rehefa mafana ny andro, rehefa mainandro dia ritra izy io. Fa rehefa mangatsiaka ny andro, avy misy orana zany ka mangatsiaka ny andro dia misy rano eo Kerita. Zany izy zany dia loharano ritra na tsy hitan'ny olona ary anisan'ny rehefa manontany ny tena hoe fa maninona ry tsy hitany Ahaba io renirano io dia satria tsotra i Ahaba tena nieritreritra mihitsy hoe maina indray zao Kerita tsisy ninona any nefa nisy rano ka raha oharina amin'i Jesosy tokoa Kerita dia zao ry havana malala amin'ny fotoana fieritreretan'ny olona fa tsy misy intsony zany Kerita zany amin'ny fotoana tsy mampiazakazaka ny olona intsony any Kerita ndana miazakazaka any fa anao rery io. Halleluia. Misotro amin'io ianao rery any Eli rery rano be anankiray any Eli rery azonareo an-tsaina ve zany any Eli rery rano anankiray tsy maninona efa tsy ilain'ny olona Jesosy ndao alaitsika ndao sotrotsika betsaka ny olona efa tsy mihino fahagagana ndao raisitsika ny fahagagana betsaka ny olona efa tsy mihino intsony ny fanasitranana ndao raisitsika ny fanasitranana betsaka ny olona tsy mihino zany fitahian'Andriamanitra intsony ndao raisitsika ny fitahiana betsaka ny olona tsy mieritreritra zay hitsangana amin'ny maty zany akory intsony ndao raisitsika ny fananganana. Halleluia. Be ny olona efa maniratsira manao fa tsy misy zany Jesosy zany fa tsika mbola ikohaka eo atongony foana. Halleluia. Dia tsy hitany Ahaba fa tany nandranon'Andriamanitra ny Eli dia tany Eli. Halleluia. Ary ny zavatra mahafinaritra ary rehefa eo Kerita Eli nisotro rano tsy maintsy misakafo ihany koa izy fa nisy goaika izay mitondra mofo sy hena maray tsy hariva tonga eo amin'ny toerana io mafantatra ny adresy io. Halleluia. Avy aiza ary no mofo sy ny hena nefa mosary ny fotoana dia tsy azo taniny zany tsy azo eritreretiny zany tsy nalaina tao Samaria zany fa nalaina avy any amin'ny mpamatsy Jehova Jireh. Halleluia. Avy any amin'ny Jehova direct mihitsy iny atelo ariva. Halleluia. Mihinana mofo mihinana hena misotro rano inona ny problème tsisy mahory tsy hanan-java-mahory Jehova mpiandry ahy tsy hanan-java-mahory hoy Davida. Halleluia. Dia tena velona izy ary tena lasa tokoa ny saina mieritreritra nefa fanoharana atao mampirina teo fa tena marina raha fa tena tandindon'i Jesosy ity Kerita ity. Tandindon'i Jesosy ity Kerita ity satria na dia efa tany karakaina maina ny tany mosary ny tany fa zay eo Kerita tsy maty zany velona foana zay eo Kerita le loharano velona le sotroina isan'andro isan'andro. Jesosy izao fiainantsika 2025 zao taona 2025 zao efa tany mosary eny efa fotoanan'ny mosary zao fetanao ny olona tena mbola velona ara-dalàna zao mbola mandimandina ara-dalàna mbola manam-pifaliana mbola manam-panantenana dia zay olona manana an' Jesosy zay mitoetra eo anilan'ny ranon'ny Kerita zay mitoetra eo akaikin'i Jesosy. Ary hoy ny ten'Andriamanitra rehefa ary amin'ny 15 ary no ny ela dia ritra ny renirano
noho ny tsy fisian'ny ranon'olona tamin'ny tany afrianaka io ela io andao fa kitsika ny amin'ny liko atoko fa efatra momany an'izay liko atoko fa efatra andiny fa 520 fa lazaiko aminareo marina tokoa maro mpitondra tena eo amin'ny Israely tamin'ny andro ny Elia raha niantona ny andro 3 taona sy 9 bolana ka nisy mosary mafy tamin'ny tany rehetra 3 taona sy 9 bolana zany 3 taona sy tapany mahavariana satria ity reny ranony Kerita ty isa taona de ritra vao maina andro de ritra fa tamin'ity izy 3 taona sy tapany le fotoana ela hoe andiny fa fito ary noho ny ela de ritra ny rano ritra ihany le izy fa noho ny ela 3 taona sy tapany ela zany raha miohatra aminy hoe isa taona io ritra vao maina andro io de ritra zay mahatonga zay lay reny ranony ririnina reny ranony ririnina alleloia 3 taona sy tapany koa rehefa nanesan'i Jesosy teto an-tany teto de ritra ihany izy rinona moa le hoe ritra de maty izy de miakatra any an-danitra izy 3 taona sy 9 bolana rehefa avy namoky rehefa avy nameno rehefa avy naletaeta ny olona teto an-tany tamin'izany taka ny nanalana etaeta ny Elia 3 taona sy 9 bolana de ritra ny ranony Kerita fa zao ry avana ny zavatra tiako hisintomana azy sainao androany raha ritra ny ranony Kerita maty fe Elia ritra ny reny ranony Kerita maty ny etaeta am'izay ve Elia tsy maty ny etaeta Elia maninona ka Elia tsy maty ny etaeta satria vao ritra ny rano de nahazo baiko Elia andiny fa valo andiny fa fito ary noho ny ela de ritra ny reny rano noho ny tsy fisian'ny ranon'olana amin'ny tany fa tonga de ao aorianan'izay andiny fa valo ary hoy ny teny Jehova taminy ka hoe mianga ka makanisa ny Zarefata izay namany Sidona ary mitoerany fa indro misy vehivavy mpitondra tena any izay nitendreko hamelona anao de niangizy ka nakany Zarefata io leviko amin'ny fakitsika teo levika toko fa efatra andiny fa 520 teo fa zaiko marina de marina aminareo tokoa maro mpitondra tena tao amin'ny Israely tamin'ny andro ny Elia raha niatona ny andro 3 taona sy 9 bolana ka nisy mosary mafy tamin'ny tany rehetra nefa tsy manirahana ho any amin'ny anankiray tamin'ireo Elia fa ho an'ny Zarefata any amin'ilay tany Sidona ihany de ho any amin'ilay vehivavy mpitondra tena ary maro koa niboka tamin'ny Israely tamin'ny andro ny Elisa mpaminany nefa tsy mba nisy nodiovana na de raiko aza fa namana Siriana ihany zao zany Jehova tsy niteny andana mitady olona manano tena amelona anao fa misy olona manano tena anankiray ao Zarefata any amin'ny kaikin'ny Sidona any amin'ny vehivavy ihany no alehanao taka ny nanondron'Andriamanitra ny reny ranony Kerita Jehova Andriamanitra tsy niteny tamin'io ke tamin'ny Elia nandeha tany amin'ny reny ranony Kerita iny mbola nisy rano hafa ihany koa mbola teo fa ritra daholo fa io ny tsy ritra 3 taona sy tapany zany Jehova Andriamanitra zany maniraka amina toerana anankiray voafaritra maro ny manano tena tamin'izany ozy izy le lika ny vakitsika teo fa le tao Zarefata ihany iny ihany na ny rahan'Andriamanitra ny Elia fa maninona ary satria zao raha i Jesosy tandindro ny reny ranony Kerita de rehefa ritra iny de misy olona hafa ndray ampiasain'i Jesosy hamasy ny Elia indray zao zany andeha ataontsika hoe tsy le reny ranony Kerita mihitsy tsy hoe Jesosy mihitsy le reny ranony Kerita fa andeha ataontsika hoe tao Jesosy teo amin'ny reny ranony Kerita Jesosy de io ny namelona ny Elia avy eo ndray Jesosy nifindra ndray izy de tsy mifindra teo amin'ny reny rano tsony izy fa mifindra tao aman'olona tao amina tokantranon'olona alleloia
de lasa ao ndray io tokatrano voatendry io a fa raha nivily any amin'ny tokatrano hafa eli a maty ny anoanana fa zao andehana ozy izy mianga ka makanesana zare fata izay namany sidona ary mitoerana fa indro izy vampitondra tena zay efa nitendreko amelinanao no tendrena zany hoe efa ondray zany jesosy angery avana malala mifindrafindra toerana angery avana jesosy io de mitsenatsika amina toerana ray mety mifindra amina toerana ray izy eo am'reny rano izy eo zany izy de io no misy mifitahina amanao avy ende izy mifindra ny aman'olona mety mifindra ny amina trangy izy mety mifindra ny amina toe-java-misy izy amina toerana fahana izy no mitsenatsika tsy o akeritatsony ndray izy a ritrany eo fa inona ny tanjony zay tsy afaty any Eli tsy tomany ikerita ihany hoa fa inona ny tanjony Eli ny tsy ho faty ary ny tanjon'Andriamanitra ny tsy afaty any Eli ary ny sitrapony Jesosy ny amatsy any Eli lasa ndray Jesosy mifindra to amina vehivavy mana amin'ny tena ao zare faty voatondro tsara zany a tsy mahazo mivilivily any amina mpitondra tena hafa fa le ao zare fata ihany ry havana misy manano tena eto a misy tsanona manano tena eto a oly tenin'Andriamanitra verenako vakina mba mareo amin'ny baibolinao mihitsy androany maro ny mpitondra tena atao amin'ny Israely tamin'ny andro Eli raha niantona ny andro teloptaona senimbolana ka nisy mosary mafy tantaretra nefa tsy iva nirahanao any amin'ny anankiray am'ireo Eli fa ho any Zarefa tao amin'ny tany Sidona ihany de ao amin'ilay vehivavy mpitondra tena maro koa ny boka tamin'ny Israely tamin'ny andro Elisa mpaminany fa tsy nisy nidiovina anaty iray akory aza fa tsy namana boka ihany namana sirianina ihany androany alleloia tena mino a Suzelle alleloia fa ao Suzelle ao amin'ny 18 rue ina moa ino ny adresse Suzelle zay tam'izay tany ao a Villeneuve rue de tsy tadidiko le rue izy mampina le izy ao tsy ao Suisse nanana fao fa ao Villeneuve Suisse alleloia misy vehivavy ray Suzelle aloha tsy manano tena fa Suzelle ny teneniko zany ny anarany hitako eto io ihany ozy tena hoe maro ny vehivavy manano tena maro ihany koa ny boka fa inamana ihany de le rue de la Bourgogne alleloia 18 rue de la Bourgogne ao Suisse alleloia ao Saint-Malo ao misy vehivavy anankiray atao hoe Soameva ao ihany a alleloia ao am'leko Mirina Rodriguez ao ihany a amen zany hoe rehefa avy teo am'le rano kirita Jesosy de ao am'le vehivavy indray tondre ny fitahian'Andriamanitra jere tsara tonga de tsy tafotra tsony ny dilily tsy hitra tsony ny dilily tao amin'ny tranon'io vehivavy io tondre Jesosy avy eo indray a maninona indray niala fotoandray Eli a de nankaiza indray Eli da jerentsika ny rahantsika ny tantara avy eo indray a nanary indray le zanak'le vehivavy de inona indray zavatra nitranga teo indray Jesosy teo amin'ny fanasitranana indray Jesosy teo amin'ny efitranon'le lazazala indray teo indray Jesosy teo indray nisy fanasitranana avy eo indray maninona indray velona tao Samaria indray Eli inona indray ny tao indray Jesosy tiaraka taminy arak'le tsodranotsika teo tsy afoy na tsy andao na asa afoy anao a fa Jehovah Andriamanitra miara-mandeha aminao tany Kerita efa maina tao am'raha vehivavy efa nitsahatra koa ny dilily satria efa nitahiny tompo izy fa miverina tao Samaria inona indray ny tranga nisy orana am'izay alleloia verina tao indray Jesosy
aizandray zany zao nisy an' Jesosy verina Samaria indray le tandindon' Jesosy niaraka tamin'ny Eli teo verina to Samaria de nisy indray ny orana ary indray avy eo de nanina indray niakatra nakany Karmela indray fanandrana tamin'ny mpaminan'ny Baly de teo indray Jesosy nidina ny afo. Halleloia. Raha mbola amty foana mbola nisy fotoana Eli kivy tena andeha indray andeha nandositra ny tavany Jezebely de jerenareo efa reraka izy nisy anjely indray nitondra ina izy nitondra mofo voaendy sy rano ray tavoary any anaty lavabato any anaty zoy tany indray nisy an' Jesosy. Amen. Teneniko anao hoe mifindrafindra toerana androany zao tao anatin'ny rano anaty tobilako nisy rano ray tavoary 1 litra teo indray Jesosy teo indray zany nikerita androany teo indray zany Jesosy androany de mampinanao hoe rano zara raha ampy 1 litra fa natonga ny tomobily nandeha tonga atanay Paris miverina anakaty aminay na vita 4 kilometra zany lalana adiny 9 zany nataoko zany tamin'ny rano 1 litra satria nahoana satria teo Jesosy tao amin'ny rano indray zany zao Jesosy androany raha teo amin'ny fiainako. Amen. Ry havana teteny aminao androany raha rano 1 litra teo amiko fa nisy an' Jesosy navita zavatra tsy le tomobile no lamina na hoe vaovao tsy le rano mibetsaka fa ny rano na de 1 litra raha fa teo Jesosy de ny lamina ny diako rano 1 litra zany afaka ampilamina di rehefa eo Jesosy ry havana. Ny dikany hoe misy dikany anankiray ny dikany hoe kerita ny dikany hoe kerita de hoe andasoge ny dikany hoe kerita amin'ny teny anankiray de hoe manapaka na koa hoe manasaraka. Ny reniranory kerita de manapaka ny fifandraisana tamin'ny Samaria sy ny dépendre tamin'ny Samaria intsony zany Eli satria teo kerita misy fomba fiteny zay hoe tsisy manana ny ampy fa sambatra zay mifanampy fa za tena teteny aminao fa raha miara mandeha amin'i Jesosy na tsisy nizaniza manampy anao velona ianao manapaka ny fiankinanao amin'ny hafa ny fanananao an' Jesosy. Ny heviny anankiray koa de hoe manasaraka ny kerita ihany koa Jesosy koa de manasaraka ny tontolon'ny tahina sy ny tsy tahina ny manompo sy ny tsy manompo tena hoe ataoko hafa ny manompo sy ny tsy manompo. Halleloia. Renirano ny kerita zany ny mampiavaka ny manavaka ny mino sy ny tsy mino de ahita olona ianao sasany tahina ny sasany tsy tahina kerita ny dika Jesosy ny anton'izay. Halleloia. Ho tahin'ny tompony ianao za matoky sy mino fa hiasa ngeza-be ao aminao indray Jesosy. Misy fotoana mba tantaraiko anareo ty zavatra ty amitsika nanao volanokatra ny akiradio sy io voanakilaza ny 7 taona voaingana da voasokatra io akiradio io de teniko anareo hoe tsy niasa ho azy aloha fa mbola nanao toriteny anao mizy amboatina toriteny be deabe tamin'izany mba alefa isaky ny amray nefa navita amin'ny 10 amray amray navita amin'ny 10 rary tamin'izany mbola tsy vita be toriteny ohatran' zao fa tamin'izany mamorona mihitsy anao dika zany tsy afaka mivoaka ny trano mihitsy zany fa tena miezaka zay mivaly zany mampinona manangona hira za manao toriteny manao dio zay manao fampianarana ho alefa ao amin'ny radio de tsy niasa tamin'izany. Ndray andro za moa zany taloha de atoko hoe taloha satria tsy nikolokoloky le fanomezam-pahasoavana za de olona nahay sary taloha de nahay sary satria misy fotoana 12 taona tenako de nisy fifaninanana sary zay tao Madagasikara de nisy fifaninanana sary de eritreretinareo hoe mpanao an'ireny le bande dessinée ohatra hoe professeur Mahiratra Benandro reny olo reny
tafakatra finala niaraka tamin'ireny za misy aokazy fatao misy cabinet raha maolo miaso zay de taony ny organise an'izay concours zay za roa amby folo taona tamin'izany de za ny kely indrindra tafakatra finala niaraka tamin'zareo ka tamin'izany a andeha hanao zay mahazo voalohany de misy prix zay tamin'izany mbola français moa ny vola de misy prix a ngezangeza any de sady mahazo formation any la réunion manao an'ireny dessin animé reny anao sary amina dessin animé zany ny tanjona de za moa tsy afaka tamin'le finale farany satria ohatrany sariko ny zany tamin'izany mbola sarin-jaza manao sarin-jazakely be nefa za tsy manao sarin-jazakely tamin'izay zany hoe nietreritra be mihitsy zany hoe zavatra avoleta be ohatry de tsy nanao le sary fataoko le misy ombre ako le misy ana fa nataoko sary tsotra ohatrany hoe mikaly be zany de zay tsy nafaka fa tokony nataoko ohatry sary taloha hatramin'izay natafakatrana finale iny tsy azatsy iny fa tiako lazaina aminao zany mba lana fanomezam-pahasoavana zany manao sary de mandoko manao hosodoko kely reny tany mba zavatra tiako le izy taloha de tiako tenenanareo hoe tsy niasa zany tamin'ireny nanao akira teo tsika fa ndray andro za sendra nanao hosodoko zay era ny vitoalina de manao hosodoko eo de misy olona nahita oay ozy izy tiako be ozy izy io hainao manao an'io tiako be ozy izy io fa sa hoe mba afaka anaovanao aloha ilozy izy sao de amidy io zaho tsy vaditra zany fa mba manao anao tena io vidiko rato izy izy zany be oa asivy prix fotsy fa to de vidiko de aloha raha fitaiko izy de mividiny le izy de nanao commande am'izay izy mba hanao fisarina paysage aho izy de asivy vaosao ena raha de inavako rena tianao ampisaina de lasa nanao hosodoko de tsaroko ny tantaran'ny Paoly fa i Paoly levana alohany andeha hanao asan'Andriamanitra de Paoly mahay asa tanana be de manao asa tanana aloha Paoly de avy izy mivarotra an'ireny asa tanana ireny eny an-tsena de vola azony amin'iny ety manao asa fitoriana am'izay tena tsaroko fe tena ohatr'izao natao Paoly te somokotra am'izay tonga de vidy fitaovana tonga de nanao hosodoko de vidiny le olona foana am'izay ny asa soratra ny asa tanako zany de avy eo nanita-kevitra kely de nita-kevitra hoe hitanao hoe sary hosodoko io amin'ny tableau io de asiako famantaranandro tena mandeha ery ambony tolotsaina sady misy hosodoko zany de ery ambony ery misy famantaranandro tena mandeha satria nasiako famantaranandro vao ambadiky le toile zany de fa ina misy hoe oay sady misy famantaranandro de nandeha be le asa de zany no fidira ambony tena hoe navelona le izy hoe ianao zany tsy afaka ny asa ianao tsy afaka nandeha ny asa satria ao an-trano eny manao toroteny fa sady manao hosodoko ahako vita kely reny de manao toroteny tsy voaka ao an-trano zany ny tiako tena zareo zao tsy manao an'izany tsony tsy manam-potoana anaovana an'izany zay sady tsisy kilina tsony efa tsisy kilina tsony de aza manao commande rehefa tsy manam-potoana an'izany tsony fa etika tenenanao hoe tamin'izany ndray zany nifindra tao anaty hosodoko ndray ny fitahin'Andriamanitra tamin'ny fiainako de lasa mpanao hosodoko efa tableau firy ny lafiko tamin'izany tena tsara nge zany rehefa fa nahavelona le izy en plus zany zany tsy niteny tamin'le tsy nanao hoe za de mivarotra hosodoko de any natiny prix fa le olona mihitsy niteny meko an'izao ena fa tsara be ozy izy zany asa tananao zany de tena namelona anay tao anatin'isy période zany tsy mivoaka ny trano hoe gaga ny olona tao velona fa velona ny varotra hosodoko ina tiako tenanao rehefa kerita de mivadika eo Zarefata de mivadika Ria Samaria fa zao Jesosy ry havana mifindrafindra izy io misy aminareo reo zao tena raisy mihitsy efa aminan'iny ty teneniko ty misaotra mampionona mampatsiahy de tsy netapitra koa le commande tamin'izany fa nisy foana mandra-piverina ny asa vao tsy nanao hosodoko tsony de avy eo am'izay be da be zahatra tsy haiko sy izay la fa mba le kely haiko zany tantarako anao zany de avy eo am'izay de inona moa ny zavatra tiako tenenina anareo de avy eo am'izay de ina moa tsika teneniko teo fa adiniko misy varina maki ny commentaire ny Gisèle zao misy aminareo reto zao ohatra mpanao épicerie nareo de mifantoka tamina vary ohatra hoe vary foana ny tena mandeha be de be de naka vary possible
arina ty toroteny ty tsy de misy mpamatsy varotsony nareo fa ifindra ao amin'ny menaka indray ny fitahin'Andriamanitra de menaka lasa tena spesialistana menaka indray nareo saiko indrama karazana menaka any Madagasikara mety ohatra zao nareo ohatra hoe ampanao vente en ligne na akanjo mety tsy de mandeha tsony zany satria ny ohatrany tsy de taitra tsony ny olona misy zatra ifindrahan'i Jesosy ifindrahan'le ositra vaovao indray mety lasa mpivarotra telefôna nareo alleloia ohatrany azy zany mety lasa mpivarotra tomobily mandefa mahita lalam-bola tampoka tonga mandefa tomobily any Madagasikara raha ty andafy ohatrany azy zany zany angerapany amen ka za zany teteny amintsika androany tsara io Jesosy tsika io avana tsara be mihitsy io Jesosy kely hitatsika io reny ranony ririnina am'le fotoana mampangatsika anao am'le fotoana tena ohatrany hoe mangingina iny ianao iny izy misy zay nge le tsy afony asaraka anao na roviana naiza naiza ao amin'ny andro mahory de eo ao Jesosy amen tonga tao Samaria ndray verina tao Samaria eli ndrotsaka ny orana fa ahoana zao ny anakerita efa tsy antsony indray atao Samaria indray tsika ozy Jesosy relia atao Samaria indray tsika relia ozy Jesosy zany erika ozy indray Jesosy matsy an'ny rerika rantarina Maisalina ato indray tsika ny Sarolinina ato indray za ato indray tsika no anorina alleloia ato indray tsika nanao an'le mipopoka tsara ato indray mety alleloia de tahin'Andriamanitra ny tsika rehetrarehetra za mahatoky sy mino fa voarainao zay afatra zay za revana tena resy lahatra fa miara-dalana aminao Jesosy ary za tena resy lahatra fa hoy ny ten'Andriamanitra avaky mipete raha miafina aminay raha miafina ny filazantsaranay de miafina ho an'izay very zany besaka ny olona matiny ataita tao Samaria tsy nivoaka tao Samaria fa nisy olona anankiray nivoaka tao Samaria namatana kerita renirano ngezabe anazy maninona marina sika ny tsy mety mivoaka ao Samaria misy olona eto misy olona resaka tamiko mihitsy androany tena manana ataoko fa tena te handroso fa tena ohatr'izao zao alleloia alleloia zao fotsiny mivoa ao Samaria fa ny voany eli tao Samaria no ela ay Jesosy koa ny ara-nivoaka tamin'ny tsy tao tsony tsisy na de ando aza tao Samaria tsisy ranonorana fa tany am'izay toerana nalehany eli tsy madika tahety izy tsofoky rano ianao amin'ny anaran'i Jesosy tena tsofoky rano ianao amin'ny anaran'i Jesosy any am'izay toerana nalehanao manekeo tantan'Andriamanitra meno foana ny feon'Andriamanitra fa zava-dehibe fahaizantsika meno ny feon'Andriamanitra misy fotoan'Andriamanitra efa miteny aminao mandalo makany am'le vehivavy manantena tena Zarefato eo ihany ianao eo kerita zany hoe za tsy ala eto nefa Andriamanitra miteny hoe any am'le vehivavy manano tena Zarefato ndana zava-dehibe ny fenotsika ny feon'Andriamanitra zava-dehibe ny fenotsika ny feon'Andriamanitra de za matoky sy mino fa manomana kerita ngeza-be ho anao ndray Jesosy de hitoetra eo am'le toerana anirahany anao de eo ny roborobo eo ny boboky an'ny fitahin'Andriamanitra eo am'izay toerana misy an'i Jesosy fa maninona moa ny hitan'le goaika nisy an'ty kerita misy fanahy misitona misy fanahy fitahina misitona fotsiny tsotro zao de misitona ny fitahina vany ananina ny mofo sy hena tonga eo afa ny alavitra any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon'ny sabata no hitsofako rano anao ho ambinina anena ho ambiny zavatsoany enao de matoky sy mino fa voarainao zany afatra zany tapitra ny toriteny tonga amin'ny fizalana fatsapantsika raha sitraka ao de afaka miantso ianao ino ny kantoko raha misy azonao zaraina misy azonao ambara dia zao ny fotoana
izarahanao ny fahatsapana. Inona ny voarainao inona ny mba azonao lazaina tao anatin'izay dia ambarao izy ary no iantso izara fahatsapana dia orinan'izay dia nohira isika dia marina ny fotoana dia anao sabata mahafinaritra be. Halleloia. Miandry aritsika rado akiradio efa rehefa tonga mba ny compteko dia izay ary le appel marina ty anazo zay. Halleloia. Asoresina sary. Halleloia. Tahiny Jesosy ary marina ty ana. Inona ary ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina anao ny fitenenana. Eo tahiny Jesosy pasitera dia makasika tena vavy tamin'ny toteny andrany ny zavatra tena nakasikana andrany zany hoe tsy hainantsika kristiana zany, tsy hainantsika izay manaraka tenin'Andriamanitra sy izay manaraka Jesosy ny fahoriana, mizary fahamainana izay vokatry ny fahotana rehetrarehetra fa kanefa tsy maintsy tosintsika izany eo fatoritsika. Dia faharoa hoe andao isika anaiky ny hotarian'Andriamanitra ny zava-dehibe ny fahaizana miaina ny feon'Andriamanitra. Dia tena fahatelo fahatsapana indray zany hoe tao anaty toriteny ohatrany hoe fahatsapana fotsiny hita moa izany dia tena hoe ohatrany hoe nampahany Elia mifandray bebe kokoa tamin'Andriamanitra satria raha nisy ny anohanana sy sisa dia ohatrany hoe tsapako izany hoe tao anatin'izay zany misy goaika manaritra sakafo izy indrindra aminy fa misy fifandraisana bebe kokoa tamin'Andriamanitra ohatrany tsapako tao anatin'ilay fa tsy voatery ilay izy manka sitaka rehetra pasitera dia baosa badalatsika dia mirary antsika rehetrarehetra tory mahafinaritra andrany arety daholo. Halleloia. Mankasitraka indrindra anao marina ty ana tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be dia Jesosy anie amaly fitianao dia mitombositra dia mitombofa soavana hatrany hatrany dia mahereza foanafoana amin'ny asa toy mahasoko santinany amin'ny hosodokona ty zao manao izay efa taty an-trano dia ty zao ny tranonay nataoko hosodoko tsy haiko raha mba hitanareo mitovy ihany na tsy mitovy tranonay io. Halleloia. Rehefa zao mba satinatiana nefa mba tsisy atao iny dia mba manao kely hosodoko kely eo tsy dia hoe mahay be fa mba mikitikitika kely eo fotsiny. Ndao atsika izara fahatsapana miaraka amin'ny raso aloha zandry tojo inona ny vaovao maresaka anao zao fitenenana. Ay, misy vaovao misy maresaka. Inona izy ataoko ty tranonay ty. Ndao ary. Mahafinaritra, mahafinaritra. Zay vazivazy eo an-dalana fa zavatra tena nakasika anahy voalohany le zavatra nitenenitsika mampina ty tena nahafinaritra hoe nasaina nitory ilio hoe misy mosaritra. Le mitory teo am-polona fotsiny zany izy hoe misy mosary fa nefa izy tsy haina amin'le mosary. Mitory fotsiny izy fa izy nomena sakafo, nomena hena, mena mofo, mena rano, rano be anankiray anazy rery. Mahafinaritra hoe misy ny fahamainana, misy ny mosary eto amin'izao tontolo izao. Tsika mitory tena misy mosary misy zao nefa tsika tsy miaina an'izany. Tena nahakasika le izy. Tena mahafinaritra be anahy ny tantaran'ny kerita rehetrarehetra ty sady tena nampitombo fahalalana, tena mankasitraka be dia be anareo mivady. Le hoe izay nahagaga mafoana mantsy zay hoe inona ramanarina tsy mba nahita an'io dia efa renirano io dia ny olona hoe dia olona samy mponina ihany dia tsy mba hita ihany ary risy ary misy renirano fa renirano renina dia mafana ny andro dia fa tsisy izy dia manolona tsy nirisitra intsony dia tsisy nandeha tany. Tena tsada tahin'Andriamanitra koa moa dia telo taona sy tapany izy tsy rehetra mihitsy satria ho any Elia. Tena mahafinaritra be anahy koa le hoe rehefa rizandreo dia nalefa n'Andriamanitra indray Elia any alefa avy tonga tena tany Zarefa dia nisakafo indray izy. Halleloia. Dia rizandray tao dia lasa indray izy nakary dia tsy tena mahafinaritra hoe nalefa n'Andriamanitra tsy navelana anatra maty mosary zany fa nandeha tariny indray dia avy eo nisy orana indray aza sy ny sisa tena tendrotry Karmela sy ny sisa. Dia tena mahafinaritra rehefa miaraka amin'Andriamanitra zany ny anaizanay izany le miaraka le tsodrano
dia miaraka aminao foana Andriamanitra ndre tena mahakasika mahafinaritra fa sasany ampitobosina mivady atsany dia tainja Jesosy daholo. Alleluia be mankasitraka anao zany tojo mamy be sady femby mihitsy ny fizarana-fahatsapana Jesosy amaly fity dia mitombositra sy fahasoavana hatrany hatrany. Marina tenin'nisy Israela fa fity ato aminay zany mba nandimby anahako amin'ilay sary dia ny fity indray tena efa nivoafo mihitsy indray ny azy ny sary fa fity zany rehefa manao sary hitanao ohatra le dessin animé atao amin'ny Pixar reny mihitsy ohatra reny mihitsy ny anazy nazy ny sary atao sady anazy ataony amin'ny ordinateur amin'ny tablette fa tena tsotra ny sarytsika taloha fa sary hafa mihitsy faly hoe mba nifindra le fanomezam-pahasoavana mba tsy very mba misy mandova. Halleluia. Nafatsika izara fahatsapana manaraka indray araka amin'iza indray ary izara mbola tsy hainareo ny teny teo tonga dia fantatra reo ngamba hoe Iaingo Irina Rodriguez manarakaraka ao ka rehefa ao ary Iaingo Irina Rodriguez dia tonga dia efa omenanao ny fitenenana raha efa ao Iaingo Irina Rodriguez. Anao fitenenana Iaingo Irina, ina ny azonao ambara? Alleluia. Makasitraka pastera amin'ny fitenenana dia manonona ny fiadanan'i Jesosy amintsika rehetra dia makasitraka anareo vato koa tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra tena nakasika be anahy dia le hoe Jesosy dia mipindrapindra amin'ny toerana dia mitsenantsika izy eo amin'ny toerana anankiray. Dia faharoa ilay fijoroana vaovany ben'ny pastera iny hoe na dia ny ranoray ray litra na dia ny ranoray litra aza dia mampilamina ny dia rehefa eo amin'ny Jesosy. Dia fahatelo ilay hoe amin'ny toerana izay alehantsika dia manake foana ny tantan'Andriamanitra ary ny fiainoana feon'Andriamanitra dia izay no manambinana antsika. Dia izay tena nakasika be pastera makasitraka ny ritrany Jesosy. Alleluia. Makasitraka Iaingo Irina. Mamy be foana fizarana fahatsapana ndray andro any amin'ny faran'ny taona any tena angamba dia omena cadeau mihitsy aloha mizara fahatsapana izay zara. Rehefa izay zara fahatsapana tena hoe tsy nitsahatra nandritry ny taona teto amin'ny faran'ny taona tena omena cadeau ngamba ny farany. Alleluia. Samy mitondra am-bavaka. Alleluia. Izay ny fizarana fahatsapana dia zay daholo. Omena fahasoavana anjara fahasoavana anankiray nareo androany inona ny hira tianareo alefa izay manonona hira anankiroa voalohany eo dia izay safidianantsika androany mba hisafidy hira aloha tsika androany dia ny hira izay misy mifidy anakenina tonga enina voalohany manoratra zany nareo hira anankiroa misy manoratra voalohany eo dia tsy manoratra tsontsika itinytiako ity fa asina réaction dia izay mahatonga réaction enina voalohany amin'ireo dia izay ny hira ataontsika. Ela be tsika tsy nanao an'izay mifidy hira izany fa androantsika mifidy hira indray. Inona ary ny hira satria manoratra misy anankiroa manoratra eo dia izay no anaovantsika azy. Mety aminareo zay inona ny hira tianareo dia tonga dia izay be réaction indrindra amin'io. Afaka manova zavatra izy marina ty anahy io voalohany dia izy manoratra ny faharoa izay misy manoratra faharoa eo izay no ataontsika. Ireo ny safidianantsika zany ka izay be réaction indrindra voalohany izay mahatonga enina voalohany réaction dia izay no fidintsika androany. Sotra marina ty anahy aloha nanolotra an'io miara-dalana amintsika isan'andro izy berta ireo zany hira anankiroa miara-dalana amintsika isan'andro ve sa favaka manova zavatra dia izay be réaction indrindra amin'ireo io zao fa misy réaction anankiray ny berta miara-dalana mitsika isan'andro eny topo io zany efa misy anankiroa zao ny marina ty anahy anankiray miady ny baolina barea asy réaction telo zao ny berta ray ny marina ty anahy dia ao anatin'izay lansena ny zoom dia vavatsika varina nira efatra zao ny berta mety efa io ngambany dimy ny berta enina miara-dalana zany nataontsika. Alleluia. Anao hira anankiray atsika dia lansena ny zoom dia vavaka avy hatransika aorianan'izay. Alleluia. Misaotra anareo rehetra tamin'ny fandraisana anjara. Mamy be ny fizarana fahatsapana
Jesosy hamaly fitia anareo tsirairay avy. Halleluia. Amen. Avaro mandihy Berta, mihira daholo tsika rehetra ny tokantrano lasa Dalla miti sana belinto anatini afale anatini malayira ayire wanila sika sabela ni videla sika ngono mitra tudira matukia nikitaba sama wafaka mitika ye kitaba sama wafaka mitika nikitaba sama wafaka mitika ye kitaba sama wafaka mitika sautanya vinavitiye Fatela Maria Tika Saia Faye Wanivutika ye Fenisa Nisina na Misa Tukamali Raitika Vana Wula Katika Pia Nagare Ekotangu Suare Pia Valala Mia Galana Miti Sana Benito Anatini Afalia Anatini Manaira Aide Waila Sika Sabela ni Milera Sika Kiko Matika Kila Matukia Ifidama Sama Wafaka Mitika Ifidama Sama Wafaka Mitika Ifidama Sama Wafaka Mitika Ifidama Sama Wafaka Mitika Salami Sara Kamitike Vanai Namakitika Nauana Ke Vomi Sala Sala Somebody Fanifik Yabali Asika Yefanza Yabali Sama Kanamu Dani Asika Rovila Favulu Beluna Ampaita Lanifik Yabali Dalla Miti sana Benito Anatini Afale Anatini Manaira Aire Wanila Sika Sabela ni Videla Sika Kibula Mika Tudira Matukia Ifidama Sama Wafaka Mitika Ifidama Sama Wafaka Mitika Ifidama Sama Wafaka Mitika Ifidama Sama Wafaka Mitika Asala Samiandana Bilani Tumuyatika Taura Saira Lumadia Kedina Yubaire Mabelu Matika Demani Mama Yeda Tika Naudi Aluya Radia Hanna Fangita
samy manana ny ainy miaragalana mitsy isanandro re anaty miafarea anaty manahirana ireo milasika savela imileasika namina ny fitiava sama mafaka mitsika fitiava sama mafaka mitsika ny fitiava sama mafaka mitsika fitiava sama mafaka mitsika ny fitiava sama mafaka mitsika fitiava sama mafaka mitsika Alleluia. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fotoana androany. Tena faly zay raha tanteraka indray ny fotoana teto Jesosy tena faly zay satria tsy tapaka ny fandarana ary tsy nikatso ny fitaovana ny fahasoavanao rehetra zany rehetrarehetra zany satria na sitrapony devoly be moa Jesosy dia mba sitrany ny hatanteraka zany fotoana izany ny hatatosany zany fitoriteny zany anefa kosa ianao ny tompony teny farana ka noho ny fahasoavanao dia totosa soamatsara zany ka tahio Jesosy ny teny zay voatory androany. Tahio zany teny rehetra zay nitorina teto zany fampahireza zany mba tsy ho latsaka andalana mba tsy ho latsaka andalana ka ho voatsainiko ny vorona-piaza fa tena hoe amoa avy zato eny aniry aty anatinay tena hoe ho fiainanay zany teny zany dia tena hoe izay tsirairay avy zay tonga eto Jesosy dia azo ny anjara kely hitanay. Halleluia. Dia mba hiaraka aminay foana ianao anorana ny tokony ale anorana ny tokony atao dia fakatoavinay satria na tonga ny fiainany elitafita dia ny fakatoavany zay rehetra nolazain'Andriamanitra. Ianao ane anorana ny tokony atao ianao ane aniraka anay amin'ny lalana zay tianao alehanay dia andeha zay Jesosy iaingy zay dia tsy hanana iazy tsy atahotra fa momba anay ny Andriamanitra. Misaotra Jesosy malalo nderany azy misaotra tsy nivonahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay. Halleluia. Amen. Ampandrotsika navavitsika Miria amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena. Miria, anao ny fitenenana. Mankasitraka indrindra pasitera na ny fitenenana. Jehova malalo, mankasitraka Jesosy tamin'ny teny izay nety mpanomponao teto fa tena hoe nampahery tokoa eny tokoa Jesosy ao aminao irery ihany Jesosy ny ahitanay fitsaharana. Tena hoe tsy manan-java-mahaory zay Jesosy rehefa ao aminao, rehefa manana anao. Satria anao Jesosy n'aiza n'aiza alehanay Jehova malala dia miara-mandeha aminay foana ianao, miaro anay foana ianao. Eny Jesosy eo amin'ny firenenay Jesosy makasio izy ireo, kasio ny fony sy ny sain'izy ireo Jesosy mba hanaiky ho tarihanao Jesosy mba hiala eo amin'ny toerana izay tsy mahasoa azy Jesosy malalo satria mbola maro tokoa miaina ao anaty fahamainana Jesosy miaina ao anaty mosary Jesosy malalo tsisy miafina aminao ny ady atrehan'ny mpanomponao Jesosy malalo, ady atrehan'ny firenenay Jehova malalo. Dia makasio izy ireo Jesosy malala mba ho feno vavaka Jesosy, mba ho tarihanao Jesosy, mba ho feno fatokinanao koa Jesosy, mba ho vahanao tahaka ny Elia izy ireo Jesosy malalo. Dia na dia anaty tany maina aza Jesosy dia hisy orina sisy famatsiana foana Jesosy eo amin'ny firenenay. Dia vangio amin'ny fanahy masinao Jehova malagasy rehetra mba hitodika aminao, mba hitoky aminao Jesosy, na dia ao anatin'ny ady sarotra Jesosy satria tsisy miafina aminao amin'ny ady sarotra Jesosy, tsisy miafina aminao amin'izao fotoana izao hoe tena hoe mandaly ady sarotra amin'ny firenenay Jesosy, mandaly fampitehana amin'ny firenenay Jesosy. Dia ianao Jesosy tena hoe hikasika azy ireo, ianao Jesosy tena hoe hanampy azy ireo Jehova malalo, mba hisy famonjena foana Jesosy. Dia amin'ny anaranao Jehova malala ny anaovako an'izany vavaka izany. Misaotra Jesosy eo. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao raha navavy Miria tanatin'izay vavaka mamy izay nentinao izay ho an'ny firenena. Dia Jesosy amalifity dia mitombotra sy fahasoavana rano dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Tapitra fandarantsika. Misaotra anareo misaotra ny ranabavitsika izay ranabavy Ama tamin'ny vavaka fanombohana. Dia misaotra betsaka ihany koa ny mampina tamin'ny toriteny. Dia misaotra Miria tamin'ny vavaka firenena. Misaotra anareo rehetra izay zara fahatsapana ihany koa. Dia misaotra antsika rehetra tonga ihany koa niaraka tamin'ny teto. Jesosy amalifity anareo rehetra rehetra.
raha mbola sogany amin'ny ranandra jesosy ka tany tompo venena somatsara tsika dia rehefa avy ndraytsika dia efa eo neto amin'ny 6 maraintsika miaraka amin'izy amin'ny raha lava ny Allemagne hitondrantsika anatin'ny commencement akira Jonathan dia avy eo tojo hitondrantsika amin'ny famontinana ny totena nandritran'ny herinandro raha sendra litsy fotoana zany anao tsy teto dia menora pitsy fa voafitiny reo daholo izay voalaza tamin'ny herinandro ity dia tapitra izay ny amin'ny folo sasany any dia miditra indray tsika manomboka ny Zoom ao anatin'ny miditra anaty commencement tsika ao anaty Zoom manomboka amin'ny 1:20 dia amin'ny rova sasamoa dia lancena indray ny live dia ny fotoam-bavaka sy ny toteny sabata tainy tompo daholo akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com afahanao meno njapeo akiradio misy hotensaky ny adiny telo amin'ny 7:07 amin'ny 7:07 amin'ny 7:07 rana sa hoe tainy tompo daholo mahery izy